Tonga eto zahay Jesosy androany mba hitady ianao. Tonga eto zahay androany Jesosy mba hiaino zay rehetra teneninao aminay. Tonga eto zahay androany Jesosy hanandratra anao. Tonga eto zahay hanaja anao Jesosy, hanome zay rehetra tokony ho anao Jesosy. Tsy ho an'olona Jesosy na hoe amin'ny fahazarana fa tena amin'ny fitiavana anao sy amin'ny fahavononana tanteraka androany. Ndre eto zahay androany Jesosy anao hisandratra eto androany, nisaniza zay rehetra mangetahetanao, nisaniza zay hitady ianao amin'ny fo, dia minao hoe eto ianao androany amaly azy. Halleluja. Ataontsika ny hoe hetaheta ho an'i Jesosy androany, anadino zay rehetra mety eo amin'ny fiainantsika fa hibanjina azy irery androany. Saotra Jesosy. Andriamanitro ianao, mangetahetanao ny fanahyko, maniry anao hoe ny nofoko, kindro asandratra anao ny tanako. Tsika rehetra niara hiro hoe toy ny tany mainao, toy ny tany maina zay mitady orana, mihoatra noho izany Jesosy no iandrandrako anao, dia hitondra fanatitrao ny
Zany hoe tahitanay Jesosy tsy anatina anao amin'ny fahazarana anao fombafomba fa mietaeta Jesosy. Halleluja. Saotra Jesosy. Eto ny olonao androany hitady anao, eto ny olonao androany hanaja anao, eto ny olonao androany hanambara fiderana ny anaranao, eto ny olonao androany Jesosy hanompo anao, hiankoka aminao satria anao ilay efa nahavita be teo amin'ny fiainanay. Ho anao ny voninahitra rehetrarehetra Jesosy. Halleluja. 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 Saotra Jesosy. Nalainao avy alavitra loatra aho vedy tsy hotinao. Nalainao avy alavitra loatra aho fafananinao. Ny dia tokinao ny ainako, porofo ny fiainako. Fa nalainao avy alavitra loatra aho tsy hoarinao. Ndaontsika rehetra hiarahira mafy ilay olona novonjenao. Ilay olona novonjenao mitsaokanao eto androany Jesosy. Ilay olona nanaovanao zay no lazanao, fa tsy zay no lazainy olone. Tsy amikelo anazao sy zao hoe fizay lazainy teninao hoe zay aho hoe zay aho. Ilay olona no sitraninao mitsaokanao, ilay olona no sitraninao mitsaokanao Jesosy. Ilay olona nanaovanao zay no lazanao, fa tsy zay no lazainy olone. Tsy amikelo anazao sy zao hoe fizay lazainy teninao hoe zay aho hoe zay aho hoe. Nalainao avy alavitra loatra aho fanofidinao. Amen. Nalainao avy alavitra loatra tena nitsahy. Saotra Jesosy. Ny dia tokinao ny ainako, porofo ny fiainako. Tenena nalainao avy alavitra loatra ho ampiasainao. Alavitra loatra ho ampiasainao. Halleluja. Ilay olona no tahinao mitsaokanao Jesosy. Ilay olona nanaovanao zay no lazanao, fa tsy zay no lazainy olone. Tsy amikelo anazao sy zao hoe fizay lazainy teninao hoe zay aho hoe
nawe hanje manchatsi misfumane timandis fanatenane amen tesoso sai no nuna tau nawe hanje manchatsi manare nae saya no zaye Soja Jesus nu nem zan fitiava no zan Soja Jesus nem mais aze não eu am ni fiana nai Soja Jesus nu nem fam zena reja zena tal Soja Jesus ya famar na no senten no Fat is nun fide no fa no nun fide nai Jesus San mi sara nai san kashana no nun fisi no eu am ni fiana nai Jesus ya Fatina mana na zemana na no Azen bola na fosa na yan zanyan juanwe Ano zay Jesus Ariara kam no fona zay Jesus Hallelujah Hantana now Nua pecha kuinchai Ni mumbai Recha Ni fiana ku eu am pela tanana teneme ano kuwa Jesus turia dawa sana tiketana tikete wapo tikezane chole teso mino nawa teso mino na tu nivelu maku sinyato niraku deya now te sosia manchak sai te sosia san juan yan famyan spiana mare yara nice leana no tuna wona Jadun feel no Mitsauka Wale tu puntum si pansakan pansake Mitsauka Wow Mitsauka now Mitsauka Mitsauka now Mitsauka
tanantsika amin'i Jesosy ny tanantsika ho fanajantsika azy mitsaoka anao zany dia na eto androany Jesosy mitsaoka anao zany dia na eto androany anombo anao zay mahafaly anao mitsaoka anao sandradiany feonao hoe mitsaoka anao mitsaoka Jesosy koa mitsaoka anao mitsaoka anao mitsaoka anao mitsaoka mitsaoka anao mitsaoka sika rehetra any ambany io teny hoe Jesosy mino anao Jesosy Funao rehetra ny antony havelomako Jesosy ny anton'iranahy Jesosy ianao irery ianao irery dia ianao dia tanana mafy anao an'ilay tomponao Alléluia mahazo toerantsika tompoko miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo saotra n'Andriamanitra tsika tamin'ity anio ity ny vaovao mahafaly ho lazaina amintsika sahady amin'ity marain'ity dia zao hoe voaniala tany an-trano anao dia efa nao amarin'Andriamanitra raha tonga eto amin'ny fanatrean'Andriamanitra ianao dia vao mahay fifaliana lehibe ho an'ny lanitra zany andeha iroso avy hatrany amin'ny seminaryntsika araka amin'ny mpanompon'Andriamanitra amin'ity anio ity dia tanana mafy ho an'ny tompontsika Tsika mafy alleluia alleluia miaraba tsika tsiraray avy hatrany indray salama daholo amin'ny anaran'i Jesosy ary mino fa iaraka hifaly eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tokoa tsika araka ny tenin'ny président teo fa zany fanatrehan'Andriamanitra zany ny toerana tsara eto ambony tany ny fanatrehan'Andriamanitra eto ambony tany tsy mbola tsara indrindra any an-danitsika ny sitraka an'izany hoe tsara indrindra ny amin'ny fanatrehan'Andriamanitra zany amen dia misaotra ny tompony amin'ny fahafahantsika miaraka eto Andriamanitra no nampisy an'izao programme zao ary Andriamanitra no nametraka fikasana tsara sy fahatanterahana ary saotra an' Jesosy sika fa raha tsy noho ny aminy dia tsy afaka ho vory toy izao tsika iaraka eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra handray teny saotra ny mpanompon'Andriamanitra atao trano inkeo izay nampiatrano ny seminarantsika ary misaotra an'ireo pasteur rehetra tonga eto ny tompo ane hanandratra anao satria ny fahatongavana amin'ny fotoana toy izao dia fanetre tena ary ambalik'izay fanetre teny izay tahaka ny fanazavana izay ny foronon'Andriamanitra rehefa hita ny fanazava dia ny tana mihitsy ny naka an'ilay fanazavana dia napetrany any amin'ny toerana avo mba hitaratra sy hanazava ny tontolo izay no ariny amen avy hatrantsika dia hijery ny zavana tenenin' Jesosy ary ao Matthieu toko 10 tongotsika amin'ny toko 7:20 ny 20 aloha dia hiditra avy hatantsika amin'ilay fampidirana atonga antsika tena hoe amerina ny ao anatin'ny fotsika amin'izay nolazain'i Jesosy naran'ny tompo sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-patonga ny fahataperany zao tontolo izao amen ny fomba an'Andriamanitra dia ho an'ny olona izay mametraka ny tenany sy mahita ny tenany ho kely sy bitika mila ny fanampiany ary miankina aminy Andriamanitra zany tsy momba grand asika hoe fomba fiteny olo ho nary grand raha vao zay ianao dia tsy omban'Andriamanitra ianao ka ianao ary zany efa grand
fa ny fomba an'Andriamanitra raha vao ianao le mahatsapa ohatry ny Saoly hoe zay ny avy amin'ny Benjaminy zany Benjaminy zany foko pirenena tao amin'ny Israely kely indrindra tena zay le tsy azoko mihitsy koa Andriamanitra ny fidy zay le tsy tokony ho fidiana teo izy Samuel ampaminany zay mihitsy no ny fidianany anao anisan'ny fitenin'ny Davida rehefa manao salama tsy hoe moa paster Njiva fa any amin'ny foana no mitotona ny rihatra rehefa avy miteny an'izay satria tereko izy amorikira mifanaraka amin'izay fa zao ny tenen'ny salama hozy izy Davida olitra ary mbola anao zay tononkira antsika rahalahy olitra eo anatre mbola tsy rainao zay tononkira zay fa mety hivoaka avy eto Madagasikara zay zany tompoko ny karazan'olona araka ny fo n'Andriamanitra zany olitra zany eo amin'ny zavatra loha eo amin'ny zavatra simba eo amin'ny zavatra potika ny mba misy azy dia Davida nahita ny tenany olitra hitan'Andriamanitra sy natsangan'Andriamanitra Jakoba indray avy eo rehefa atsoin'Andriamanitra zao teneniny avy Jakoba kankana dia ndao tsika isaina raha tsika tsony tena ahoana raha kankana tena mitsotra fa zany hoe efa nisy ampianarina moa omaly hoe mila mifankatia dia mety hoe toniko ny fokony amin'izany teninao zany raha lafa manina ataony hoe kankana indrindrindrindra mety somary hoe manifinify nefa tsy mitovitovy aminay manifinify angeza ny resahako fa tsy ara-panahy angeza largeur Jakoba hono kay rehefa miona amin'Andriamanitra zao ny fiantsin'Andriamanitra azy ahoana ary kankana olona loatra zany kay le hovaina Israely tsy miresaka titra sy ny tariny iny Andriamanitra mametraka ny reny fa zao raha vao lasa lavitra be any amin'ireny no fotsika dia lasa tsy karazan'olona amin'le tenenin'Andriamanitra fa mahafinaritra azy le olona mametraka sy mahita ny tenany ho kely sy bitika reny ny tonga dia omban'Andriamanitra Gideona ny tena zay eny tsisy hery tonga dia mitsangana le lama tonga dia fenon'Andriamanitra le faiblessenao satria mahatsapa teny ianao fa osa kely tsy maintsy miankina aminy ka ny zavatra tenen'i Jesosy dia zao vonina izy ny omba antsika tsy ambadiky ny tsodrano hoe raisy ny tsodrano zao raisika menaka vary ombanao ane tsy iny fanirian'Andriamanitra fa oviana iny no mitranga rehefa manetry tentsika ary anisan'ny fanetry tena dia ivakitsika teo io manetry tentsika tsy hampianatra an'izay tiatsika fa manetry tentsika hampianatra an'izay nasainy Jesosy ny tandremantsika ny fanarahantsika ny Jesosy dia mizavatra tsy maintsy tandremana raha vao manomboka miaintsika ohatrany hoe tsisy zavatra tandremana zay dia efa manomboka tsy mpitandra antsika ohatry mandendeha ho azy daholo hoe mety io rahalahy raha ny Jesosy efa latsaka fa mety io rahalahy be dehibe nefa tsy zavatra tandremana ntsony nefa Jesosy miteny hoe mampianatra azy hitandrina zay rehetra nandidiko anareo dao tsika hiverina amin'izay zay tenen'i Jesosy hoe Matthieu 10 andraisantsika teno mamy be avy amin'ny zavatra ny tenen'i Jesosy mamy ny tompo any antsika mpanompon'ireo reto tena mitsotra aminao marina fa tiany Jesosy le mpanota be dehibe hovonjena mandritry ny kroazady tena ho ampony Jesosy reny fa ianao nantsony sy ny fidiny io tena ho ampony lavitra satria ianao nefa nanaiky ny antsony dao tsika tiaka mafy tsara ho azy aloha mety miatrikady ianao anatin'ny ministère te ilaza aminao fa vita iséminaire ty tsy ho tapitra ny adinao tsy ho tapitra ka mbola mitohy fa rehefa tonga any amin'raha hoany lanitra izy zay vao tapitra ny adinao tsy mahentehaka ho an'Andriamanitra fa zao misy ady lalovana ao zao misy mitena tena tsy zany le nandrasako paster nandrasako dia séminaire mamarina ny ady ny paster séminaire ampaherezan'i Jesosy ianao séminaire eto fa raha isy ny ady tsy ho lavo eo ianao fa vita ny ady anankiray dia isy indray manaraka aza taitra ny amin'izany zay mahatonga antsika miazakazaka tsara mba ho tsara toetra ho tsara fo ho tsara maso ho hitanao rehefa avy eo zay teniko zay tsara fomba fijery sy le anankiray keo raha vo eo tsika ny raraka dia ho avy ihany ny tompo fa mety tsy ho avy ho atsika mahereza ianao possible mandresy ianao amin'le misy ianao androany dia aza taitra ny amin'izay mety ho avy eo indray rapitso anisany manaitra anie dia ty
tsy napoiziko arakaraky nanarahako an Jesosy maika miatrika ady. Zay zao tena mampiverin-dalina pino be dehibe. Satria indraindray miteny hoe tonga avy atao fiangonanay fa raha vao ato ianao milamina ny fiainanao. Tonga ary le olona heritaona manantona amin'izy izy pastera heritaona zay ny tato fa mbola tsy milamina amin'ny fiainako. Dia iny le mampiverin-dalana azy satria nisy zavatra nandrasany nefa tokony Jesosy no andrasany. Dia ampaherezina izy tonga avy mivavaka satria ny antony mila an Jesosy anie ianao io io problème ny afaka ny ho tapitra fa Jesosy ny teny ilainao satria ny zavatra ty famafoito ambony tany efara am'le fotoana farany hiatrehanao an Jesosy manokana. Tsika jery le Matthieu 7 vetivety. Vakina manomboka amin'ny 17. Raha ohatra ka mba mety dia miara-miredro ntsika menakavy miara-mamaky an'io teny io ny 17, ny 19 dia ny 19. Rehefa hitantsika zany hatramy 19 mihitsy isa roa telo amin'ny anaran'i Jesosy ary raha mandeha ianareo dia mitory hoe efa mby akaiky ny fanjakan'ny lanitra sy trano ny marary atsangano ny maty diovo ny boka avoainy demonia efa nahazo mahaimaim-pona nareo manomeza mahaimaim-pona aza mitady volamena na volafotsy na varahana ho ao anatin'ny fekibonareo na kitapim-batsy ho amin'izay ale na akanjo roa na kapa na tena fa ny mpiasa dia mendrika azo ny hanina. Ny olona manompo tsy diso régime fa tsy zay ny antony andeha hanom-pona hoe raha te ho sitrany ianao me régime aloha tsy zay le izy. Hono izy Jesosy tia toriana fanjakana toriana ampahafantarin'ny olona fa ny fanatrehan'Andriamanitra mitondra ny fanjakany lanitra eo aminareo. Zany hoe ny atmosfera na ny tontolo manodidina ny zanak'Andriamanitra dia fanjakany lanitra miantoka ny fahatsarana possible rehetra mety ho takatry ny sainao sy tsy ho takatry ny sainao. Ny fanjakan'Andriamanitra indray Andriamanitra tena mihitsy ao anatinao fototry le fahatsarana hitranga eo amin'ny manodidina anao. Zay toriana izy Jesosy. Ty tsy toriana fa ty atao sotrano marary tsangano ny maty diovo ny boka avoainy demonia. Ty ny principe nahazo mahaimaim-pona tandremo ny bizina zay dika teny mbola tsy hitanao zay fa ato amina ao nahazo mahaimaim-pona nareo koa tandremo mibizina. Avy amin'ny teny grika hoe business. Vao asianao vola eo dia tsy ao anatin'ny principe ianao sady tsy anatin'ny prin-bandy mazava angamban'izany. Vao asianao vola eo dia tsy ao anatin'ny principe an' Jesosy. Motivation ina resantsika teo message torian'ny fanjakana œuvre sitrano marary. Ny sitrano zany tsy toriana fa atao principe azo asiana vola le izy. Motivation eo amin'ny 19 amin'izay aza mitady vola na mena io na fotsy na manga ninina soratra amin'le izy aza mitady an'izay. Motivation resantsika ny ao anatin'ny fotsika mantsy no hitan'Andriamanitra ry havana. Aza dia fa le Jesosy mifidy antsika dia Andriamanitra mijery ny fo sy ny vo. Izy tsy mijery ny volo sy ny kitro fa fo sy vo. Cœuranao zany mijereny. Séminaire lehibe eto Fianaratsoa. Tsy le séminaire lehibe fa le Andriamanitra mampiantso an'le séminaire no lehibe. Jesosy avy any Nazareta no anarany.
raha manao séminaire ianao any amin'ny fiangonanao mety any amin'ny vetsy any ambanivo araky ny alavan'le o zany mampalavitra azy any ambanivo efa lavitra izy zany lavitra be any zay ndre mba misy séminaire kely mba ataonay telaza aminao fa le Jesosy mamorona avy amin'ny teniny manangana amin'ny maty avy amin'ny fofinainy le Jesosy mamatika ny rano tonga ranom-boaloboka le Jesosy afaka manao fagagana rehetra ho ao amin'izay séminaire heverinao fa kely zay satria Andriamanitra tsy misafidy toerana fa Andriamanitra tamany eo amina fo raha misy 2 na 3 miangona raha vao tsy amin'ny anarana dia tsy ao izy mila ny anarany no ao sy fototry le fivoriana vao ao izy fa tsy hoe zavatra hafa ny resantsika dia any amin'ny farany amin'ny anarany Jesosy tsy any amin'ny farany na dia farany ary izy koa sady voalohany farany tsy azo ataona izy zany ny rehetra Jesosy tompony teny farany amena fa izy koa sady tompo ny sady teny ny sady farany amen kizy ny rehetra raha vao tsy miverinao amintsika dia mafy message akaiky ny fanjakana zavatra atao sotrano marary tsangano maty diovim-boka avoainy démonie principe nahazo maimaimpona manao maimaimpona motivation aza mitady vola eo ampanaovana fanompona dia ao ana pasteur tena ho reraketiny atsika raha vao tsy asiany resaka io ny 10 ny piasa mendrika ahazo ny hanina tonga ho azy io jereo tsara ny profilako tonga ho azy io tonga aza manany amin'io tonga ho azy io mijoro tsara fotsiny hoe inona le tian'Andriamanitra ataonao any amin'izay toerana anendrenanao tao tsara Jesosy eto amin'ity tanàna ty any irahanao fo marainy tompo misy olona zao ny avonjenao hitanao problème antsika jery internet tsika dia vao manokatra internet tonga dia stady ny hitatsika stady feno olona be dia misy pasteur amin'izay raha you are blessed in Jesus na sy ny teny anglisy kely dia tonga wow tena eza tsy voaterika firy amin'ireny olona anaty stady reny kely miakatra rehefa tonga Jesosy firy tsy afaka hiteny mihitsy anao miditra do miditra miara-nioraka nefa zareo fa nga ambadika ny fiorana nga fikarany tsy mampanenina mety olona 5 ny eo amin'ny communauté anao fa olona 5 voatefy tsara vonona niatrika ny fanjavonana izy 5 reo le antsoina hoe dimy endry mivonona tafiditra miaraka amin'ny tahiry solika maheno feo ampapakatra toy izay Virginia amanetsiny tsy mahafantatra an'izay tokony ataony tsy midika ireo zany hoe le séminaire ataony zao nampianarina ataony hoe ny fiangonana dia tsy voatery isy olona be dia be tsy izay le izy tsy resaka isan'olona fa ny eo am-pony Jesosy izay olona tonga eo aminao ataovy azo antoka fa feno an' Jesosy ireo olona ireo amin'ny andro mpiainana mazava ho azy ianao tsy hoe mpameno Jesosy ianao nefa feno aloha amen satria tsika tsy tohatry Noa tsika Noa efa tao anatiny napiditra an'izay tokony ampidirina fa nitohatry Noa tany ivelana napiakatra dia rehefa nidina varavarana dia alleluia anivelany ianao tsy anivelany ane ianao ne tsy alika anivelany ny alika ane ianao tsy alikako ny ambony any miverina amin'ny lohany nga ianao nga manao an'izany ho eto amin'i Jesosy nyfonao fa raha vao miverina amina lohantsika aza mifanalika tsy manalika anao fa ny teny zay mila mitandrina tsika zay efa nanafahan Jesosy ianao miangavy azy iverenana efa afaka tamin'iny ianao mijoro tsara le izy nefa pasteur tsy mafy kinona natao hoe fiaretana raha tsy mafy le izy zay miara-miaritra ane ny miara-mana mboninahitra jereo tsara fa anatin'le motivation resantsika teo raha vao infoatsika miditra ao anatin'le hoe principe diso le ndraiky efa nyteny efa nampiomanin' Jesosy hoe tandremo amidy ny zavatra gratuit ary ny gratuit
gratos a dia avy amin'izay ny hoe grasy satria ny fahasoavan'andriamanitra dia fanomezana maimaim-poana omen'andriamanitra ho atsika isika tsy mendriky ny andray fa avy amin'izay nataon' Jesosy no andraisantsika izany dikan'izay efa vitan' Jesosy le izy maimaim-poana le izy raisina fotsiny le izy zany kinona zany ny maninona no varotana indray le efa gratuit tsy azo atao zay dia zao rehefa mividy le olona ino tsara dia mahatsapa amin'izay izy hoe efa mipaye donc tsy mahazo miteny intsony zany pasteur efa mipaye ary ako any anaty any zany manimba amin'ny fiainam-panahin'le olona satria lasa hevitra amin'izay izy hoe aza itsina fa efa mipaye ary ny problème avy eo lasa tsy afaka anarina ny mpanan-karena akaiky amin'ny pasteur ndao anarina ka satria tsy mivolana zareo ny ilain' Jesosy fa izy olona ny cible an' Jesosy fa tsy fananana amen ny sujet de conversation antsika le atao motivation aoka ho Jesosy motivation antsika ary misy taona renao mihitsy ny hoe Jesosy motivation anao tany am-panomboana rehefa mandeha amin'izay fotoana dia sanatria manomboka miova le izy dia hiverina amin'le teo dia hamarana miveryntsika amin'izay tenenin' Jesosy fa rehefa nitenenin' Jesosy dia efa mety amintsika fa rehefa tsy nitenenina dia baraingo zay mahatonga antsika mitandrina tsy hoe zay tenenin'ny olona fa zay nitenenin' Jesosy zay nampanaovin' Jesosy zay nasain' Jesosy taafina misy leadership zao amin'ny fiangonana ohatra tonga dia hoe lioana avy amin'ny fireneny jotsiko fa adinonao fa zanak'ondron'Andriamanitra koa ny atsika tsy zay loatra ny tena andrasana aminao fa dia zao efa niteneniko tio maty fa mbola asen'ny tompo averiko eto voaketika daholo ny ray fiangonana avy any amin'ny pasteur miketika ny staff koa miketika ny décone ny diakona koa miketika ny mpino koa miketika ny mpanota voampidirina ny mpanota koa miketika ny alika any an-trano miketika daholo miketika tsisy délivrer le tanàna tsy maintsy miverina fahalemem-panahtsika rehetra tsisy hevitra satria ny Jesosy nao tsy Jesosy miketika fa Jesosy malefaka ane zany afaka manangana an'izay fiangonan'izay ny hoe Jesosy malefaka misy mandray nota zao Jesosy aloha ampidiriko aingana zao dia misy maka Jesosy malefaka tonga avany ny mpianatra tena miteniteny foana ane zany ozy izy Tomasy rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy ahoana koa nitsanganana zany ahitany nafatesany raha tsy mahita reto voamasoko rehetra nga tsy mino Jesosy efa teo nefa fa tsy niseho na eno an'le tenin'ny Tomasy herinandro tao aorianany iny niseho Jesosy dia ny tanany fotsiny nasehoany misy an'le lavaka zay mahatonga anao tsy mahazo manao fangalam-pery miaraka amin'ny Jesosy fa taza satria goka an-tanany azonao nga mantiako tenenina tsy afaka hiafan'izany eo anatrehan'ny tompy ary na ny mahandriamanitra azy moa dia hitany foanao na izanay zay dia rehefa naseho ndozy izy tamin'ny Tomasy jereo ny tanako dia fonjery Tomasy dia ahoana tenenina tompoko sy Andriamanitra Jesosy tsy niteny iny ihany ty hitanareo ve le teny tsy voahevitra kely zay eritrerentsika hoe voaositra dia tsy azo toerina ny zavatra teneniko mialatsiny fa raha miteniteny foana ianao ry olom-boaositra dia aloha tenenina kosa fa miteniteny foana ianao zany tsy mety kosa zany atao tranony ray tsika tsy mahazo miteniteny foana zany jamais Jesosy tsy niteny mihitsy hoe iny ihany za ma tsy nieritreritra hoe hitady zavatra iny ihany tsisy taim-bavy evangelika na ohatra an'iny ary tsisy fa ny ray sy ny tapitiavany Tomasy aviozy izy jereo ny tanako hitako fa goky ataovy ato ny tanana henoko fa goky asa isan'izay tsy mino fa zao sambatra ao no mitenenina ianao izy izy satria nahita dia nino
fa sambatro le pastera be dehibe ao fianaratsoa mety hoe tsisy eoko mivantana ry zareo fa tonga dia mino izy fa misy ary ny antso azy sy ty azy. Traindray zany reto adino a, traindray zany adino. Misy tao rehefa le mitantara pasteur Rodolphe nahita an Jesosy dia ohatry mangorangoraka ianao za eto zany dia tsy ahita azy mihitsy io zany fa ahoana mihitsy ary izy ty. Le ahita teneniko le mahita fizika fa tsy hoe mahita ao anatin'ny fosy eo amin'ny fiainana. Azonareo ve? Dia zao ny tenen'ny pasteur tamiko tamin'izany. Za angambony izy le isan'le tsy miova raha tsy tena ny sehono ozy izy. Dikan'izay io zany tsy afaka hoe zako aloha tsy anaiky amin'ny séminaire raha tsy hitako ny volom-bavan'ny tompo sy ny lambany. Aleo izy iseho amin'izay tiany mpanjakana izy manana ny fiandrianana izy dia nampaherezan'ny pasteur hoe sambatra eny eo izy izy tsy nahita nefa mino. Misy fahasambaran'izay ozy izy tsy ho ananako mihitsy satria izaho izy efa napahitana voanino. Dia ohatry mahery erenao courage mitsangana avy eo andao ndray pasteur nao croisade-tsika satria hitan'Andriamanitra natao fonao dia hatsangan'Andriamanitra sy hampaherezan'Andriamanitra ianao eo amin'ilay misy ianao eo. Aza misy anankiray mieritreritra hoe zay ne pasteur tena averitrindray atao any ambany lavitra be any. Tsy mampaninona raha lavitra raha ny toerana misy ianao fa any koa Jesosy miaraka aminao. Amen. Minao fa hanavaotsika ny fanoloran-tenantsika ho an'i Jesosy satria mendrika omena ny zavatra tsara izy, mendrika omena ny zavatra tsara lafiny izay vitantsika hatreto. Dia ahoana pasteur tsy asiana resaka n'ity mihitsy zany ve ko andeha ve io mandeha io rehefa tsy asianao resaka Andriamanitra mamangy, Andriamanitra mikasika. Ary maninona moa raha mba hainao amin'izay no kasiany dia mba hainao amin'izay no ampiasainy. Possible zany. Aza mieritreritra mihitsy Andriamanitra mivavaka amin'ity taon'ity irao ny trondro be ho ao amin'ny fiangonako. Dia tonga avy misy olo voninahitra Andriamanitra pasteur ty misy trondro be avy any Ambatondrazaka mba ho anao. Vala mivavaka aoko mahazo trondro be ianaoko. Nangataka ianao dia omenako. Azontsika ve? Avy aloha izay olona ho tao aminao ho tonga ao aminao. Jereo amin'ny masin'Andriamanitra daholo izay olona tonga ao aminao. Aza manao masy vilana hoe ry ohatry raha manao an'izay mantsy ianao dia mety ho ahilika eo Josepha reny mantsy andevo. Mety hanilika an'ireny Josepha reny ianao. Raha lasa prime ministre tamiko ireny dia ahoana nataonao pasteur an'iny tamin'izy andevo nitsondra raha ino rehefa prime ministre izy hoe pasteur anay iny. Karakara ny ondron'i Jesosy. Inona ny teneny tamin'ny Petera eny tompoko ohatry ny azo kry zany ny pozin'i Jesosy. Zay moa nampianaran'ny pasteur hoe Jesosy rehefa miteny ozy izy nazao ary ny teneny hoe te hisotro dité ve ianao dia tonga dia hibebanao daholo ny eloka rehetra ankoatran'ilay dité izay nangatahany. Satria dia mifonao no mandray an'ilay fitiavana be izy mihitsy ilay fitiavana. Teo izy tamin'ny Petera tia ve ianao? Inona ny tsaroan'i Petera voalohany? Le izy le nandà le nitenenina hoe ianao mihitsy ny tonga dia akama le Galileana be any. Raha tsy Nazaty akama an'iny tsy mahafantatra an'iny zany. Iza ny anarany teo? Jeiza? Tsy fantatro mihitsy zany. Tadidin'i Petera, sy Petera ianao mahafantatra fa tianao ahy zay Jesosy. Fa ano ary ny ondry keliko e. Petera ahoana indray? Tia ve ianao? Ny ianao koa averinao indroa ka ny ianao inteloko. Ho tia va ianao? Ianao mahalala fa tianao a. Andraso ary ny ondriko. Petera tena tia ve ianao io e? Tsy maintsy nirektifien'i Jesosy intelo le fandavana intelo. Tianao a tompo fa ano ary ny ondriko. Maniraka ny ondron'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika, eo amin'ny fiangonana sy ny asa fanompoana sy fikambanana izay tandremanao. Fa ano izy. Amen. Meo azy izay sakafo asain'i Jesosy mpiandry tsara omena azy. Ampafantaro azy
meo azo ny toky fa ty tany ty fivahinianana vetivety miserana ndray mpimaso fa ny mandrak'izay mila iomanantsika sy ampiomanatsika andreo ondry apetraka Andriamanitra eo mba ny fitandremantsika. Azadino le teny teo misy zavatra torina, misy zavatra tao, misy prinsipe ampianarin' Jesosy, indrindrindrindra motivation tandremo. Averenao am' Jesosy tsara motivation. Andriamanitra nefa kanokatra fampahitana fiteny. Misy fotoantsika ty tena farany am'le tena mamarana azy am'izay. Misy fotoantsika mieritreritra hoe anangana fiangonana dia efa manana fiangonana. Dia mieritreritsika hoe ao amin'io fiangonana io Andriamanitra no anangana mpamatsy. Indraindray to dia ianao no atsangana mpamatsy. Fa tsy ao anatin'ilay fiangonana. Zany hoe Andriamanitra afaka hanokatra lalina be dia be amin'ny fomba tsy takatry ny sainao. Fa mihaino tsara an'Andriamanitra kosa fa tsy zay mpamatsy tonga rehetra dia tonga dia alleluia. Tonga avy olona miteny hoe bon tia ny tena fandehany. Fa aza dia resahan' Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy no nomezako ty fa aza dia resahan' Jesosy. Ianao mahafantatra tsara fa tamin'ny ianao sola Jesosy ny teoko rasta ianao vao mandahan' Jesosy. Hatramo voalohany ka hatramo farany Jesosy ny toritsika, Jesosy ny resahantsika, Jesosy ny irairaitsika, Jesosy ny tabatabatsika, Jesosy ny fenotsika eo am-piangonana, fenotsika Jesosy ny afisy, fenotsika Jesosy ny flyers, Jesosy ny resana, Jesosy ny manomboka, Jesosy ny epovoana, Jesosy ny mamarina, Jesosy ny tsodrany, Jesosy ny hoanina. Foana mihina Jesosy zany fandraisana. Mahafinaritra ny eny tompo sady hoanina. Alleluia! Jesosy ny rehetra ho antsika. Mijoroa tsara fotsiny ianao fa Andriamanitra ahita sy hamaly ny fijoroanao. Teo izy ny piasa dia mendrika ahazo ny haniny. Za mahita tsy oro sakafo zany intsony ny pastera sy ny fiangonana aoriana ty fiarahantsika atao amin'i Jesosy satria ho apetraka amin'ny loniny tsara le hoe ty le tiany Jesosy ho atao dia avy aloha Andriamanitra andamina ny ambiny rehetra mba tsy ho izay no andatsahany jentilisa ny corps du Christ. Mino fa tapitra izany. Anomboka saison vaovao Andriamanitra hikarakara ny fiangonana, hikarakara ny mpanompony. Raha ianao izay olona izay asitehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra. Sady tonga dia andray ny mpanompon'Andriamanitra hitondra ny teny amin'ny hafatra izay mitoy androany indray ho voninahitr'Andriamanitra. Alléluia. Ndao tsika hitsangana hisaotra an'Andriamanitra ny fotsika manontolo ame voninahitra anazy sika. Ny zavatra tiako fantatra so ampahafantarina antsika androany dia fivoriana iarahana mpiandrondro zany fivoriana farany sarotra indrindra. Satria betsaka aminareo reo no mahalala tenin'Andriamanitra mihoatra noho izay nitendren'Andriamanitra hitondra ny teny. Maro aminareo ny mety hitsipona amin'ny antsipiriany ro teny rehetra zarainy eto satria manan-katao maro ny amin'ny tenin'Andriamanitra ny mpanompon'Andriamanitra. Mampastoeratsika miondana tenin'Andriamanitra amin'ny alina fo maraina manofo tenin'Andriamanitra. Tokony izany ny tena mpitandrina ary enoko fa zandolontsika rehetrarehetra reto androany. Andaotsika anome voninahitra n'le anankiray le mpiandry tsara indrindra Jesosy no anarany. Izy no antony hivorintsika eto anisan'ny vory miaraka amintsika rehetra androany. Fa ao anatin'ny tombontsoan'ny ministeram-panendrena fotsiny no mampijoro ahy ety aloha hizara teny fiainana sy anambara an'izay vavolombelona ny rany tompo tamiko sy ny rako tamin'ny tompo indrindrindrindra afahantsika mifampahery indray. Ndaontsika teny amin'i Jesosy raha misy voninahitra, raha misy haja, raha misy saotra, raha misy fiankofana, raha misy haja ambony indrindra mendrika androany Jesosy dia raha isoanao reny mandrakizay. Tsy izay ny antona teo amin'ny hazo fijaliana fa ianao niaritra ary ny anaranao no mbola mampijoro anay mandrak'androany. Satria fantatray fa na mifandresenay na mifananganana anay na ny fandrosoanay ny amin'ny zavatra rehetra iainanay dia noho ianao Jesosy misandrata androany maraina, misandrata eo anivony zao mpanomponao maro mitendrenao sy ny fidinao zao. Fantatro fa malalanao ny fiangonana akaiky mifonao satria fofombady apakarinao androany maraina Jesosy. Ao ka ny teny rehetra eto
tsisy latsaka na ray azy zay avy aminao. Miangavy a Jesosy zay tsy avy aminao aza velo voalazy eto na ray azy. Dia mitenena amin'ity androany maraina ity ho voninahitra aoreny mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Andaontsika ity tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Maniry antsika tsirairay avy azo toerana. Miaraba ny pasteur ato an-trano izay nampiatrano, pasteur Ndrina ao amin'ny finoana sy fanasitranana. Izy indray mandreny pasteur nanomentsika ny toerana ivorintsika pasteur androany sady président ny fiombonana ihany koa. Andao ity tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Ny amin'izany tombontsoa no men'Andriamanitra antsika mianakavy. Izany esorana ihany koa ireo nandray anjara mavitrika tena hoe mpiara-miombonantoka sy manatanteraka miaraka ny fanomanana ao anatin'ny fivondronan'ny pastorety Fianaratsoa. Tsongaina manokana amin'ny fanampiana manokana na amin'ny seza na amin'ny zavatra maro tao anaty fanomanana ny Winners Chapel International eto Fianaratsoa. Andao ity tanana mafy be ho andry zareo. Ao ihany koa ny sambo fiara ity tanana mafy be ho an'ny tompo mikarakara daholo zany. Teo ihany koa ny fiangonana zay tarian'ny pasteur Mamy sy pasteur Voanga zay nikarakara tao anatin'ny fiombonana tototona tanteraka amin'ny fikarakarana ny taratasy. Dia tanana mafy be ho an'ny tompo. Teo ihany koa ny fiangonana Rema Celle de la Terre. Andao ity tanana mafy be ho an'i Jesosy. Eo ihany koa reo fiangonana maro nisy taminareo ny antso. Inona ny tokony atao pasteur? Ahoana ny tokony raha dinihana sy atao banky tokana? Tena manjaka eto Fianaratsoa fa tsy nofinofo zany hoe fifankatiava mpirahalahy zany ary mbola ho amafisitsika bebe kokoa zany ho voninahitra Andriamanitra. Alleluia. Zavatra anankiray ny iriko amin'i Jesosy vita zao séminaire zao tena ho hafa mihitsy zany atao hoe fiombonana fiangonana kristiana eto Fianaratsoa zany ho voninahitra Andriamanitra. Amen. Raha misy tsy voatanisa na tsy voalaza tsy midika akory zany hoe adino. Fa mbola isy lista ngeza be anankiray isorana antsika tsirairay avy eny an-kianja ny amin'ny zavatra rehetra atao amin'ny resaka koma sy ny sisa rehetra betsaka aminareo ny tena hoe nandray anjara tao anatin'ny fiombonana. Marina fa tamin'ity dity zay tsy dia niantsoka zavatra firy ankoatra ny déplacement anay sy ny fitaovana sy ny zavatra vitsivitsy. Raha oharina amin'ny zavatra vitanareo dia tena hita mihitsy ny hoe Fianaratsoa manao zavatra. Andao ity tanana mafy ho an'Andriamanitra. Alleluia. Voninahitra Jesosy rery ihany. Androany ao anatin'ny fotoana fohy dia izara amintsika afatra avy amin'ny tompo ho an'ny fiangonana amin'izao andro farany izao. Izy ity tena teny mazava be mahitsy be ary marina loatra. Rehefa namaky an'ity teny ity dia nanam-pahatsiarovana be tao anatin'ny foko tao satria manomboka miditra mandalina kokoa mihoatra noho izay efa nianarako ny apokalipsy tamin'izay fampianarana reko avy amin'ny traikefa-ndro zoko teo alohako. Fa nandinika ny verina tao amin'ny boky apokalipsy ny aina ohatran'ny John nianarako raha toloko Jean Rodolphe. Dia hoy izay hoe mba raha nomenao John dia meo Jean kely. Ndao aloha ity tanana mafy be ho an'ny dia arak'izay nomeny tompo mihitsy ho an'ny fiangonana amin'izao andro farany izao no izarako azy androany. Raha tsika ny apokalipsy toko fahatelo. Alleluia. Mety miakatra izay Jesosy. Mety miakatra izay mifanambarana marina avy aminao. Iresaka sy izarany amin'ny Philadelphie ao amin'ny apokalipsy toko fahatelo ny 7 hatramin'ny 7. Hozy izy ny teny ato hoe ny ten'Andriamanitra ato hoe asoraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Philadelphie. Izao no lazainy izay masina, izay marina, izay manana ny fanalahidin'i Davida, izay mamoaka tsy misy anidy ary manidika tsy misy mamoa. Fantatro ny asanao. Indra fa nasiako varavarana mivoa eo anatrehanao ka tsy misy maharindrina azy. Fa manana hery kely ihany ianao ka nitandrina ny teniko ary tsy mba nandà ny anarako. Indro alaiko ny sasany amin'ny sinagoga ny Satana izay milaza ny tenany ho jiosy kanjo tsy izy fa mandainga.
ino ataoko tonga iankoako eo anolohan'ny tongotrao reo ka ho fantany fa iza efa tianao satria efa nitandrina ny teniko ny amin'ny faharetany ianao za kosa hiaro anao voavonjy amin'ny andro ny fakapanahy zay efa hiatra amin'izao tontolo zao fizantoetra zay monina amboniny tany ho avifangy anahy tany mafy zay anananao mba tsy siaka ny satroboninahitra ao zay maresino ataoko andry eo amin'ny tempolin'Andriamanitra ary tsy ala eo intsony izy ary hosoratako eo amin'ny anaran'Andriamanitra sy ny anaran'ny tanànan'Andriamanitra dia Jerosalema vaovao zay midina avy tany an-danitra avy amin'Andriamanitra alay anarako vaovao zay manantsofina aoka izy hiaino zay lazay ny fanahy amin'ny fiangonana. Amen. Ato anatin'ity boky ny apokalypsy ity dia misy toko 2:20 ny boky ny apokalypsy. Io toko 2:20 dia mizara partie anankitelo ngezabe. Rehefa jerentsika ilay partie anankitelo ngezabe dia horaintsika ny apokalypsy toko 1:7 ka hatramin'ny andininy toko 1:7 fotsiny aloha dia zay antsika voamaky ilay ambiny eo akaiky eo manambara sy manazava bebe kokoa ilay momba ny fizarana. Zao ny voasoratra ao amin'io apokalypsy toko 1:7 ko sorato ozy izy zay zavatra efa hitanao na zay zavatra ankehitriny ozy izy na zay zavatra mbola ho avy rahatr' izay. Partie anankitelo ilay izy voalohany reto ilay zavatra nasaina ny soratany Jaona, zavatra hitany fahitana, ny zavatra ankehitriny, dia ny ray fahatelo zavatra mbola ho avy rahatr' izay. Raha diky ato amin'ny apokalypsy misy zavatra hita nampahitana ny Jaona. Zany dia maneho ny fiverenan'i Jesosy fanondroany. Amin'ny boky ny apokalypsy toko 1 io ihany manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 20 dia manambara le fahitana ny amin'ny fiverenan'i Jesosy fanondroany. Ny partie faharoa ny zavatra ankehitriny kosa dia voarakitra amin'ny apokalypsy toko 2 sy ny apokalypsy toko 3 ray manontolo hatramin'ny farany. Ireo toko anankiroa reo dia manambara ny afatra ho an'ny fiangonana 7 tany Azia sy ny anjely 7 ho amin'ny fiangonana zay manambara amintsika ny zavatra ankehitriny. Ary tia no afatr'i Jesosy tsy raisiko ho tena avy amin'ny fandalinako fa révélation biblika mihitsy le izy manohana tsara n'ilay fanambarana tiany hozaraina ao anatin'ny fanairana androany amin'ny fiangonany andro farany. Mila miverina amin'ny pasteur mamaky ny apokalypsy toko 2 sy ny 7 dia miezaka tsika mivavaka ao anaty fandinitena mamantatra ny ao anatintsika satria Andriamanitra mpamantatra ny fo sy mpandinika ny vo izy. Mila hitan'Andriamanitra ny fonao sy ny ao anatinao fiangonana izy ianao. Aza tonga dia miteny aloha hoe za Philadelphie. Aza miezaka manome noty anao miainga avy amin'ny fomba fijerinao sy ny fahitanao ny fandehanany ny asan'Andriamanitra sy ny fizotriny ny asan'Andriamanitra. Fa iny an'Andriamanitra fa le fandiny tena mihitsy mamantatra ny ao anatinao amina karazana fomba fiteny moa izy hoe motivation ny teny vahiny na hoe la hery manetsika anao entana eo am-panatanterahana ny asa mbola pura madio tsara ho avy amin'Andriamanitra ve ka tonga n' Jesosy hiteny tahaka an'io hoe fiangonana ny Philadelphie io zay nanambaran'i Jesosy andro point vitsivitsy izay hozaraiko amintsika androany sy andraisantsika lesona mantarana ny fiangonana ho ampakarina sy ny fiangonana mety ho tavela raha sanatry ka tsy ny homana tsara ho amin'izany fotoam-pampakaran'izany. Mariana aloha fa ny fiangonana ampakarina dia fiangonana manana an' Jesosy Kristy. Zay tsy nandrain'i Jesosy zany dia tsy d'office mihitsy niakatra.
fa aoriany fandraisana an' jesosy mila tehirizina zay fiainana voaraintsika zay amin'ny fampianarana marina, fampianarana marina, satria tsika tsy tonga hanao ny asan' jesosy amin'ny façon atsika, fa militsika miverina mihitsy aloha anaty baiboly. Be dia be ny karazana fampianarana manetsiketsika anao tsy mitahiry ny fiainam-panana. Tena vavaka Jesosy androany, tena mangataka Jesosy, ampiatrao atao mbavako ny teny. Fahatelo io le ankehitriny, fa fahatelo ny zavatra ho avy. Ny apokalipsy io manomboka ny apokalipsy toko faefatra ka hatramin'ny apokalipsy toko faharoamroapolo farany io boky ny apokalipsy io dia miseho ao ny vanim-potoana aorian'ny fampakarana ny fiangonana. Voalaza ao ny grande tribulation, ny tomboka sefito, ny fitsarana farany, ny millénium, Jerusalema vaovao sy ny sisa rehetra. Ary ny ao amin'ny apokalipsy toko faefatra dia maneho ny fiafaran'ny fiangonana. Ny apokalipsy toko faefatra andiny voalohany ohatra dia nasain'Andriamanitra niakatra Jaune andehoany zay tsy maintsy hitranga rahatrizay, hoe ty zavatra ty tsy maintsy hitranga rahatrizay. Ka ny hoe miakara ty dia sahala amin'ny fampakarana ny fiangonana raha sary hita ao anatin'le firafitry ny boky ny apokalipsy zavatra mitranga. Voavy ny resaka sy naniraka anjely ho an'ny fiangonana izy dia napakatra ny Jaune. Midiky fa ny apokalipsy toko faharoa sy ny toko fahatelo fa ny manana ny fiangonana, fa ny toko faefatra imazy ny fampakarana ny fiangonana rehefa napakatra any Jaune Andriamanitra. Apokalipsy toko voalohany, apokalipsy toko faefatra azafady ny andininy voalohany, fakitsikany io teny io, aorian'ny resahany Jesosy nandrahany anjelo amin'ny fiangonana fito tany Azia. Dia jerentsika ny apokalipsy toko faefatra ny andininy voalohany aoriana keliny io, inona voalohany voalaza ao? Ary rehefa afaka zany, dia hitako fa iny nisy varavarana mivoha tany an-danitra, ary ilay feo voalohany zay fareko dia tahaka ny an'ny trompetra ny teny tamiko hoe, tahaka ny an'ny trompetra ny teny tamiko hoe miakara ty. Misy dikany le firafitry le izy, ny toko faharoa sy ny toko fahatelo miresaka momba ny fiangonana. Misy fiangonana voanatra ao, misy fiangonana fa ny akabiazany teny ao amin'ny apokalipsy toko faharoa sy ny toko fahatelo raha mandinika tsara tsika ny afatra ho amin'ny fiangonana ao anatin'ireo toko anankiroa ireo, toko faharoa sy ny toko fahatelo dia manambara Jesosy fantsiana sy fananarana ny fiangonana amin'ny ankehitriny io amin'izao, ny amin'ny doctrine na amin'ny fampianarana. Jereo tsara fa naverimberiny Jesosy io fa mahasarotiny sy mahasari-piaro azy ny fampianarana, satria ny antony mahatonga ny fampianarana efa nizaraiko teto omaly hoe azony Satana atao ny miditra ao, dia nanomboka tao edena tamin'ny fotoana nanekeny Adama hitady fahalalana ny tsara hafa akoatra ny fanana ny fahalalana an'Andriamanitra zay efa miseho aminy isakariva. Fa maninona izy ninana azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, fa inona ny fahalalana tsara tokony ananany Adama mihoatra no mifanatehan'Andriamanitra amin'ny fahatsarany tonga eo aminy isakariva. Zay no natonga azy taorian'ny fihinanana. Tsy zavatra tsara ny hitany tao, fa zavatra ratsy satria tsisy tsara mihoatra no Andriamanitra. Ary voatafiditra tao anatin'ny fihinanany alala avy amin'ny fandikany ny teny Adama, tafiditra Satana afaka mily ny fahalalana, zany hoe midomina ra-pahalalana Satana afaka apiditra sy amin'ny lalana ny fampianarana marina ho tonga any amin'ny angamongano. Zay no mahatonga ny fahafahany devoly miditra na hatrany am-piangonana aza mitondra fampianaran-diso. Rehefa jerena io toko faharoa sy toko fahatelo te hitandriny Jesosy, ampitandrina antsika, ampitandrina ny fiangonana fito any Azia, hoe mila mamantatra tsika hoe tena vrai Philadelphie ve motivation ny etsika ao anatinao, ny mampiasa ny fonao sy ny ao anatinao, le tena marina ve hoe fiangonana miomana ho amin'ny fotoam-pampakarana marina ve, sa mbola misy barango sy voasaringotra
amin'ny zavatra be da be hitanao hoe mavesatra le fampianarana na le izy maivana eo amin'ny nofo fa tsy misy fiataikany ara-pana fa ozy izy eo amin'le bokiny apokalipsy toko fatelo nananatra ny Philadelphie io rehefa matotra hono le fampianarana ka tena le avy amin'i Jesosy le teniny tandremana dia afaka mihetsika amin'ny reagira Andriamanitra miaro anao tsy ho lavo mivaka-panahy ny amantarana fa avy amin'i Jesosy ny fampianarana miorina amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny fiangonana satria Jesosy miantoka an'io fiangonana io tsy ho voakasiky ny fakam-panahy eo ny volonté anao fa eo ny fiazonany anao ndao ety an-tanana mafy be ho amin'ny mpampianatra marina sady tsara izy antanao jerentsika kely le apokalipsy teo e andao jerentsika kely le nambarany tamin'ny fiangonana Philadelphie zany re avako malalo alleluia fantatry ny asanao fa efa nasiako varavarana oveo natreanao ino zany le vala indro izy alaiko ny sasany amin'ny sinagoga ny Satana zay milaza ny tenin'o Jiosy kanto tsy izy fa mandaingy indro ataoko tonga ekoko mitongotrao eo anoloan'ny tongotrao reo ka ho fantany fa izaho efa tianao satria efa nitandrina ndiny fafolo jereo amin'izay satria efa nitandrina ny teniko ny amin'ny faharetany ianao fa maninona ngany teny ny tandremana amin'ny fiaretana amin'ny faharetana lasa aloha jereko tsara le voalaza amin'ny faharetana mila maritra amin'ny teny maritra amin'ny teny ianao teny mpahamarinana io le teny juste teny avy amin'i Jesosy tsy teny avy amin'ny saina na mifangaro filozofia tsy message namboamboarina mampety ny nofo fa message tena avy amin'Andriamanitra mampijoro dia ozy Jesosy raha io teny mpahamarinana io no ijoroanao ry Philadelphie mananampoka ary manome toky anao fa vokatra avy amin'ny fampianarana marina sy teny mampijoro dia zao za hiaro anao ho voavonjy amin'ny andro mifakam-panahy ndao tsika hijery fiangonana be dia be raha vrai Philadelphie zany le fiangonana dia aza mbola miteny aloha za Philadelphie Jesosy tsy maintsy apakatra na zéro zany misy famantarana ahalalana fa Philadelphie ianao raha mety ny fampianaranao tsy hoe miroborobo be akory building sy diamant ny tilikambo fa reny mijanony eto daholo rehefa tonga ny safodrano rehefa tonga ny afo safodrano aloha mety hoe tsy dia hisy risika safodrano tsony fa afo indray no hitranga ho levon'ny afo zany fa ny tiany baiboly ho tenenina eto message rehefa tena vrai avy amin'Andriamanitra tsy mivaralila ny fiangonana voazona ny tena afatra marina miaro amin'ny fakam-panahy alleluia karaha miteny Andriamanitra amin'ny Jaona taoriny io filazany amin'ny fiangonana io rehefa naniraka afatra amin'ny fiangonana izy dia hoe miakara ty dia sahala amin'ny hoe fampakarina amin'ny fiangonana satria Jaona niala tsy eto an-tany fa niakatra ho any an-danitra ny apokalipsy toko fatelo dia hitantsika eto fa tafiditra amin'ny vanim-potoana ny fanomanana ny fiangonana zao vanim-potoana misy atsika zao le andro fahaefatra ary ty afatra tiako anairana antsika kely ny fiangonan'i Jesosy Kristy ny andro fahatelo an'Andriamanitra nitsanganany fa ny andro fahaefatra no ho an'ny fiangonana ananganan'Andriamanitra azy 2024 sika chiffre 4 ao anatin'le période mpananganana fanoharany Lazara avy any Jesosy tonga teo amin'ny fasan'ny Lazarosy ny andro fahaefatra izy fa manina izy ny andro fahaefatra satria ny andro fahatelo fananganana no nitsanganany fa ny andro fahaefatra ananganany any Lazarosy tandindo ny fiangonana ho ampakarina nijery hoe fa maninona Jesosy no nanangana ny Lazarosy fa maninona no natsangana tamin'ny andro fahaefatra Lazarosy tsy hoe ny raha ny Lazarosy taorian'ny fitsanganana anangana maty be dia be tsisy jamba anankiray nampahiratiny Lazarosy tsisy mona nampiteneniny tsisy mandre nampandrenesiny tsisy malemy natsangany tsisy sery nositraniny fa taorian'ny fitsanganana ndray latabatra taminy Jaona toko 12 ny andino faharoa
ary ny anisan'ny anankiray teo amin'ny latabatra tsokainy manokana ny fijorony lazarosy ny ray latabatra taminy image ny fiangonana. Ny fiangonana aorin'ny fitsanganana amaty aneny ny tropetra sy ny feon'arkanjelin'Andriamanitra dia hiakatra eny amin'ny raha ho any lanitra amin'ny tompontsika rehetra. Aoriana izay fampakaran'izay tsisy ninina atao fa tonga dia eo amin'ny latabatra. Fito taona isika miara-mifaly amin'i Jesosy. Ditanareo, ny mamaky an'Andriamanitra nanehoany grand miracle. Tsy hoe anangana ny olona anankiray ho ampiasainy mihoatra eto an-tany. Fa anehoana amin'ny olona fa Andriamanitra anangana ny fiangonany ary ny anangana ny fiangonany tsy hoe ho ampiasainy mihoatra fa hiaraka isakafo aminy. Halleluja! Jereo ny zavatra misy. Reo teny eo amin'ny Apokalipsy toko 2 sy ny toko 7 reo. Maneho sy manambara ny fiangonana amin'izay mety ho endrika atokavany fotoam-pampakarana rehefa iverin'i Jesosy. Fiangonana Efesosy ny voalohany ao amin'io, ao ny Laodiki ny farany. Ary ao misy ny Smirna, misy be dia be zao 7. Fa jereo fa ny Apokalipsy toko 4 miresaka momba ny fampakarana ny fiangonana Jesosy. Ireo fiangonana ireo dia nambara fa endrika isehon'ny fiangonana ny andro farany. Ao zany sika ny tokony andinika. Mila départ ho mihitsy aloha ny fiangonana. Vavaka Jesosy. Fa inona ny zavatra mitranga? Jerenareo fa miteny izy eo, maro izy ny fampianaran'ny Nikolaita. Zany fampianaran'ny Nikolaita zany fampianarana mifototra amin'ny ara-nofo. Tsy nahazo fakasitramitry ny Philadelphie reo fiangonan'ireo. Satria mifototra loatra amina resaka fampitodiana ny fiangonana. Io ndrika eto tany fa tsy indrandralanitra. Misy ho an'ny saison. Mety efa saison dépassé le izy. Tsy hoe manameloka anao any amin'izay zavatra tsy nety tany aloha. Mety niaraka tsika. Fa rehefa mba tonga kosa ny afatra sy ny message avy amin'Andriamanitra hoe tokony itsino io fa misy message tian'Andriamanitra ampidirina ao anatina saison dia aza taraiky any ariana tsony. Ho azavaiko ilay izy rehefa avy eo. Ho azavaiko ilay izy rehefa avy eo. Samy manaraka tsara. Mino fa anampy antsika Andriamanitra androany maraina sa tsy zany? Sa tsy zany e? Alléluia! Misy zany fiangonana ohatran'ny Sardisy. Fa misy kosa ny manana ny toe-tsaina sy toe-po ary mijoro tahaka ny Philadelphie izay fiangonana tokana tsy nahazo fanakianana tamin'i Jesosy. Ny Apokalipsy toko 7:7. Misy zavatra anankidimy ao anatin'ny Apokalipsy toko 7:7. Ovakiko any Elizy dia jerentsika amin'ny anaran'i Jesosy. Asoraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Philadelphie. Izao ny lazain'ilay masina, izay masina, izay marina, izay manana ny fanalahidin'i Davida, izay mamoka tsy misy mahidy ary manidy ka tsy misy mahavoa. Reto misy zavatra anankidimy lazainy. Voalohany ny asarobidy ny fitehirizana. Fitehirizana ny tenim-pahamarinany. Io zany mahasarym-piaro an'Andriamanitra. Misy zavatra tokony ho tehirizina zany hoe mipetraka foana zany le message basique. Hoe tia ny zavatra napetraka Jesosy, tia ny fototra fampianarany, tia ny tanjony ary tia ny zavatra takiny. Io zany tokony ho voatahiry, tsy tokony ho voakasika mihitsy io. Andriamanitra sy ny varavarana ny faharoa. Satria izy miteny hoe izy manidy dia tsisy mahasokatra sy ho jerentsika manokana izay rehefa avy eo. Ny toky sy antoka ny afina ao ambadiky ny épreuve. Zay ny fahatelo. Ny fahaefatra ny elanelana misy amin'ny zavatra lazaina sy ny zavatra atao. Ao anatin'io teny io daholo. Ary ny fahadimy farany ny but na ny tanjona faratapony na ny hetsika faratapony tian'Andriamanitra tao amin'ny fiangonana na hoe acte ultime de Dieu. Reo zavatra anankidimy reo zany no hozaraiko androany. Ijerentsika aloha voalohany ny asarobidiny atao hoe fitehirizana eo mason'Andriamanitra. Mangataka Jesosy androany ny eo anay ny fisokafana ahafahana miara-miditra natan'ny fanambaranao. Hoy izy ny tompo tamin'ny fiangonana tao Philadelphie.
ao amin'jaona apokalypsy toko 7:7 sorato izy izy ho an'ny anjely ny fiangonana any Filadelfia. Tsy ny teny Andriamanitra hoe teneno amin'ny anjely ny fiangonana any Filadelfia fa ozy izy hoe soraty. Inona ny dikan'io soratra io? Ny soratra dia maneho voalohany indrindra hoe misy zavatra tehirizina matoa soratana. Ny soratra dia tombony lehibe noho ny teny. Satria ny teny lazainao dia mandalo, fa ny teny soratanao no mitoetra. Amin'izao aloha mety efa misy ny mety manampy betsaka ny resaka hoe enregistrement sy ny hoe vata fitehirizana peo sy ny karazany rako peo sy ny sisa, mety hoe azo atao hoe zay le izy. Fa ny zavatra tena azo antoka ny lazain'Andriamanitra hoe tena mahavoatahiry an'ilay izy dia soratra. Mila zany olona Andriamanitra afaka mametraka horakitra reo fahasoavana rehetra homeny amin'ny fanambarana marina voaray avy aminy. Tsy ny teny izy hoe lazao amin'ny fiangonana ny Filadelfia, fa izy hoe soraty. Tsy tian'Andriamanitra isy latsaka ny teniny na diso. Raha tenenina dia mety hoe azo sika vetivety ilay zavatra lazaina, fa tiany ho voatahiry izay fanambarany an-tsoratra. Tsy tiany Jesosy zany ho adino ilay izy. Ary Andriamanitra tsy manomana ny fonao, ny fotsika, iorina amin'ny manifestation, fa iorina amin'ny teny. Raso za tsy manohatra manifestation satria ampiasainy amin'izany aho. Tsy manohatra ny hetsika Andriamanitra. Fa veryntsika tena amin'ny sekolim-pahamarinana. Ozy izy tamin'ny Jaona soraty. Rehefa voatahiry ny teny dia miaina ny fisehoany hita maso, fa manomboka mitombo ny fisehoany ara-panahy. Satria ao amin'ny teny izay lazainy no miafina ny fanahy sy fiainana. Ozy Jesosy, ny teny izay lazaiko aminareo dia fanahy sy fiainana. Mino fa eno tsara tsika. Jereo ny Lioka 4:20. Kleopasy sy le rahalahy niaraka tamin'ny mpianatra ny tompo taorian'ny fitsanganana ny teny an-dalana. Rehefa niaraka izy roa lahy teny an-dalana, Jesosy taorian'ny fitsanganana niaraka nandeha taminy fa tsy fantany. Satria nihidy masony rehefa tsy sokatra ny fony amponoana. Voazona ny maso tsy ahita rehefa tsy eo ilay fonoana. Dia rehefa nandery zareo dia Jesosy ihany noho ny fosany an' Jesosy. Lioka 4:20 ka hatramin'ny 7:20 rehefa aveo jerentsika. Fa ataovy amin'ny tableau ny vetivety Luc 24:26-27. Nandeha, ngainao tsy vahiny amin'ny eto tanàny. Jesosy io resany io. Nga vahiny amin'ny eto tanàny. Na amin'ilay Jesosy avy any Nazareta nanantena zay le mpianany. Nanantena azy hitsangana zay fa aiza koa zay nitsangana io. Resabe oa. Jesosy ihany io resany io. Teo izy ny Baiboly, nazonona ny masony tsy ahita. Fa ny zavatra nahavarinana tamin'i Jesosy, raha olona tsy voatefy zao Jesosy fa maika any hoe rôle izy fa aoriana fitsanganana mila vavolombelona kely reto fa mananaraka anahy ihany. Nesolo le capuchon ohatra. Izaho ihany tiry zalahy. Tsy maika any amin'ny tenany izy hoe avy nitsangana. Fa nanomana ny fony mpianana izy tamin'ny parole na tenin'Andriamanitra. Lioka 4:20 ny teny izy namaly. Motsy tokony miaritra zany va Kristy ka hiditra any amin'ny voninahiny ny 7:20. Tena nomboka hatramin'ny Mosesy sy ny mpaminany rehetra izy ka nanambara tamin'ny hevitry ny teny milaza azy eo amin'ny soratra masina rehetra. Tsy maika izy naneho ny tavany hoe za ihany ty, fa soratra masina ny nomeny. Nazavainy nanomboka tany amin'ny Genesis mandrapatonga tany amin'ny Malaki. Vita ny resume teny an-dalana, nangorangoraka be ny fony zalahy. Rehefa avy nangorangoraka be amin'izay ny fony, teo mifandraisana mivakina amin'ny mofo vao nahita ny Jesosy izy, fa Jesosy tsy nijanona fa tonga dia nanjavona. Inona ny dikan'ilay izy? Maiky ny tsy ho hita Jesosy, fa merina ny image-n'le parole izay nilavina ho tonga parole inona. Ny manifestation mandalo fa ny parole mitoetra mandrakizay. Zara nga tsy mareteka ho an'Andriamanitra. Tsy mareteka ho an'Andriamanitra. Hitanareo ve?
ny soratra dia manome antoka tsy misy diso ny teny averina ho fampatsiahivana zay nylazain'Andriamanitra. Ny soratra dia mitahiry fanambarana marina voaray avy amin'Andriamanitra. Andriamanitra dia tiany ianao hitahiry ho rakitra ny révélation rehetra omeny mba hahasoa ny taranaka faramandimby reny zavatra mijanona ny soratra ireny. Sainy fa tsika mandraka androany migoka ny aren'ny révélation ny Jaona satria soratan'ilay apokalypsy. Hozy izy Andriamanitra soraty fa za rehefa miteny ndray mandeha dia tiako voatahiry ilay izy mandrakizay. Soraty fa zano Andriamanitra ny révélation, zano Andriamanitra ny conservation, fitehirizana. Raha tsy misy fitehirizana amin'ny fanambarako dia lasa miaina amin'ny fisehoana zao tontolo zao, nefa amin'ny fisehoana na anjely maizina azy afaka iseho tahaka ny anjely ny mazava. Raha tsy misy repère ao amin'ny teny diso ny fanambarana. Ao amin'ny teny no halalantsika ny toetran'Andriamanitra. Ao amin'ny teny no halalantsika ny zavatra ilain'Andriamanitra sy ny tanjon'Andriamanitra. Ao amin'ny teny no andraisantsika repère mba tsy hadiso antsika ara-pijoroana eo am-panomponan'Andriamanitra. Rehefa voatahiry ny tenitsika dia mampiena ny fisehoan'Andriamanitra hita maso zany, fa hampitombo ny fitehirizana amin'ny fanoloran-tenantsika ho ao amin'ny sitrapony satria marina ny fanambarantsika. Zay ilay apokalypsy toko 7 teo ho an'ny Philadelphie. Halleluja! Zay nahatonga an' Jesosy nanjavona rehefa voaray ilay teny. Mba tsy mety raha ohatra ka hoe mihinana ambolony fotsiny tsika. Hoe misy révélation ony voaka tany États-Unis, misy révélation voaka tary amin'ny firenena ohatr'izao. Dia zao mailo. Satria arakaraky ny androsoa ny vanim-potoana na ny olom-boafidy aza dia ho voafitaka. Ka raha elu ianao matsapa-tena fanatsoan'Andriamanitra, aza mihinana ambolony ka mamaritra ny fisehoan'Andriamanitra amin'ny manifestation, miverenao amin'ny parole. Fataro amin'ny teny zay fahamarinana tokony hijoroana mba tsy hahavoafitaka anao satria ty resaky ty resaky ionako amin'i Jesosy manokana, tsy isy ifandraisako amin'ny rakoto izay nampiasainy omaly fa isoran'Andriamanitra izay nampiasany azy omaly tany. Fa ty zasy Jesosy iona eny amin'ny raha ho any lanitra. Noho izany mila mailontsika amin'ny fanio-pamantarany hita maso na mifandray amin'ny teny le fanambarana. Inona mifototry le zavatra lazaina sy le fisehoana. Misy ifandraisany amin'ny tena fiovampo sy fiorenana marina ve ahatonga anao hijoro isan'ny olona azo antoka amin'ny fotoam-pampakarana fa hitan'Andriamanitra marina. Raha misy fisehoan'Andriamanitra tany aloha dia zao tiany Jesosy le izy ho voasoratra. Vakio ny bokin'ny Genesis isaky mihetsika Andriamanitra miseho amin'ny Abrahama foana. Isan'andro iny izy miseho, i Abrahama zany loha lalina sy vody lalanao zany zao anao. Isaky mihetsika izany dia miseho foana izy rehefa miteny amin'ny Abrahama. Satria mbola tsisy voasoratra, tsy mahay manoratra Abrahama. Zany natonga n'Andriamanitra amin'ny Exode 33 ny 9:20 ka hatramin'ny 9:7. Nasehon'Andriamanitra aloha ny voany lamosiny ampahafantarana ny Mosesy ny zavatra nitranga tany amin'ny Genesis. Satria Moïse nanoratra avy eo amin'ny lamosin'Andriamanitra ny pasehany Abrahama. Misy zavatra tsy azonao le zavatra angambany. Andraso aloha. Andriamanitra maiky ninoratra satria izy ty soratsoratra. Teo atendrombohitra Sinai ny Andriamanitra nanoratra tamin'ny vatolampy. Rehefa ikondane amin'ny lalàna. Fa mivotsorana izy rehefa mivakilo tonga fasika ny vatolampy nanoratra teo amin'ny tany izy. Tsy afaka noratra amin'ny tany ny olona raha tsisy fasika ny ratany eo. Satria tsy voalaza fa tsy nitondra lakire. Zany hoe mipoteny le lalàna manameloka fa nampiariny ny fahasoavana mba ahafahana miverina amin'ny famindram-po sy fahasoavana. Zay mahatonga Baiboly milaza fa tsisy fanameloana ao amin'i Jesosy.
tsisy fanameloana ahafanao miverina satria ny fahasoavana tsy aprisikanao anota fa ny famoram-panan'Andriamanitra mitaonanao ibebaka. Halleloja. Rehefa tonga ny voasoratra, rehefa nitombo ny voasoratra, ny rano Mosesy nandika ny Genesis ray manontolo, nadika daholo ny Genesis, Genesis, Exodus, ny sorata boky 5, Pentateuque, Torah, vita ny any amin'ny passé rehetra efa voarakitra anaty soratra daholo. Satria maika Andriamanitra ny anoratra, ampatsiahivana ny fisehony tany amin'ny lasa, maneho an'ilay Kristy ny afo natao amin'ny Moïse sy ny fanoratany. Alalanao sy anomaninanao ny amin'ny zavatra ho avy, alalanao an'izay tonga tena hamonjy ianao, hijoro atanteraka an'ireo lasa tsy fantatra. Zany maha-Andriamanitra alfazy. Izy efa tany amin'ny lasa, ary izy nalalatra any amin'ny andro ny Adama ny tantaraina amin'ny Mosesy mandra-pahatonga teo amin'ny fotoana anankiray izay nanafahana azy any amin'ny Exodus sy Nomere ary Leviticus sy ireo boky 5 rehetra izay nisoratany. Dia mahafantatrareo amin'izay, rehefa nanomboka mitombo izay voasoratra dia nitsahatra ny fisehoan'Andriamanitra. Tsy dia miseho matetika intsony izy, satria ao amin'ilay rakitra efa nisehoany ny révélation ampitombony anao. Dia iny ilay fisehoana complet, tonga dia tsy azo lavina mihitsy fa feno ny fahatongavan'i Jesosy ho nofo. Voatonga Jesosy ho nofo dia zao, raha olombelona no nampiasana tany aloha, olombelona tsy tanteraka mbola nitsiana ho a Moïse, olombelona tsy tanteraka mbola nitsiana ho a Elia, fa rehefa tonga Jesosy dia tonga ny fahataterahana. Aoka nareo ho tanteraka tahaka ny fahataterahana ianareo zay ny an-danitra, ary ny fanehoana ny fahataterahana izay ny an-danitra dia ny fahafenoan'ny Kristy, tonga nofo ny aranona tamintsika naseho olona. Ka rehefa tonga Jesosy, tsy fahamarinana katsahana tsony ao amin'ny teny no hitanao, fa fahamarinana tahafina hita maso atao hoe Kristy. Dia rehefa nandehandeha tany Jerosalema izy dia naseho tamin'ny fahamoram-panahy. Eritrereto amin'ny lela zay ny paster zao teo hoe Filipo zany eo am-pampianarana eo Jesosy ny amin'ny ray dia ohatra mampianatra momba ny ray izy ao amin'ny John 14 toy izy Filipo tonga dia miafina ambadiky mipilipitra izy, asehoenay raha ny ray dia ampy anay zay a. Filipo apôstôly be taimbava, mpampianatra mbola mampianatra ny stopeny, asehoenay raha ny ray dia ampy anay, vakeo fa zany tsy ny ataony eo. Dia Jesosy tsy rangitra na tezitra, tsy niteny Jesosy hoe tsy fantatrao fa olom-bosotra mangina, fa raha tsy mangina eo anao ny hainao mialana anao an'izany ve Jesosy? Tsy kizitina izy, tsy kizitina izy. Ef'izay ilzay ve nitoerako teto aminao dia mbola tsy fantatrao ihany a. Tsy nahita ny ray anie dia nahita ahy zaho amin'ny ray ary ny ray ato amiko, dia mbola tsy azo Filipo ihany le izy. Vinitry Filipo satria tsy nahafa-po azy le valitelo. Izy mitady ray hafa akoatra lefa nasehon'Andriamanitra azy. Saranga tsy mahareteka ao an'Andriamanitra, tsy mahareteka ao an' Jesosy. Miala ndray Jesosy andeha hanangana Lazarosy amin'ny maty. Iny raha Tomasy fa nanondrana avakeo ny Jaona 12, andeha ara-maty any aminy ve? Voatora-bato antsika a. Dia Jesosy tsy niteny fa nandroso ihany, tsy mivaliany Jesosy fa nandeha any Jesosy. Izy mantsy gasy Tomasy, marary ianao tsy dia lalako maty ve raha mahalala. Fa tsy nahoany Jesosy zany. Nandroso izy sady tsy nasika tamin'ny Tomasy izy, fa nandroso izy. Anankiray tena mahatalanjona. Avy eo indray le mpianatra manao fanontaniana adala be, jambatra ny ekibondreniny le olona ho ampahiratana. Hono ary tompo? Ahoana? Fa iza ny nanota, ny ray aman-dreniny sa io jamby io? Dia Jesosy sy niteny azafady fa nareo ngadondrana, tsy niteny an'izany. Ahoana moa ny anontany olona mbola hatrany amboaka? Tsy nanao an'izany Jesosy, fa navalina tsy ny ray ny nanota na ny reniny, na izy fa so zavatra izao re mba hanehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Olona
mahavita mihety miaino ny fahadalan'ny hafa tsy mora sorena misetrasetra mitrany satria nahoana ny mari-panehoana fahalehibiazana dia aseho amin'ny endriky ny fahazakana zany mpiandry tsara sy modely hotahafina eto amboniny ty tany ty manky an'izany ty tany ty fa raha olona kizitina tsy mila jereko anaty baiboly mijery ny bebe anay fotsiny dia mety raha olona kizitina hoa tsy mila tahafina zany be dia be eto ambony tany modela tena isan-karazany kizitina jery ny bebe anay fotsiny dia mety fa raha Kristy no tahafina fataro amin'ny toetran'izy jereo amin'ny fomba famalina izy jereo ao anaty baiboly daholo zany jereo amin'ny fanetretenana izy Andriamanitra tsy fahavalo ny fitahinanao amin'ny lafiny rehetra afaky ny anambesom-panefoefo eto ambonin'ny tany ianao fa tsy fahavalon'izany Andriamanitra fa izy fahavalo ny fifikiranao amin'ny tany hoe manompo ianao mba ho tahina manompo ianao mba ho ny fonao miraikitra amin'ity tany ty tsy tian'Andriamanitra satria betsaka loatra ny nomeny an'io teo fa niodina tamin'ny ihany tany amin'ny farany maro ka io tsy mahazona fanoloran-tena zany fa raha io mahazona fanoloran-tena Solomona mpanjaka ny olona faran'izay tsara indrindra trany ambolono ka trany amin'ny farany fa alfa Solomona tsara fa ny omega ny ratsy satria navily ny arena teny an-dalana izy tsy fahavalon'ny arena Andriamanitra fahavalon'ny toepo miraikitra amin'ny arena Andriamanitra zany mahatonga antsika tsy mba manontany akory hoe raha ka tia fianaratsoa ohatriny ny budget fa rehefa manomboka votsitra ianao tsy ao anaty machine calcul ny hitondranao ny lalana dia Andriamanitra nikajy eo amin'ny toeranao amin'izay zavatra rehetra tokony atao hatateraka an'izay but tian'Andriamanitra tongavana fa ny zava-dehibe rehefa manaiky-tarehany ianao zay tonga ihany no ara-baigna soa madigna halleloja naseho le izy mba ho voasoratra dia zao ny zavatra nahavariana lasa culture ny révélation rehefa conservé lasa culture ny révélation rehefa conservé rehefa voatahiry ny révélation ny fanambarana dia lasa culture zany mifototra ao anatin'ny rakitra tsoratra voarainao avy amin'Andriamanitra jereo anie Jakoba nandray révélation fantaranak'Israely ny lasa namadika an'le zo culture Genesis toko faharoa amin'ny telopolo ny andininy faraiky amin'ny telopolo ka hatramin'ny andininy fahatelo amin'ny telopolo Genesis toko faharoa amin'ny telopolo ny andininy faraiky amin'ny telopolo ka hatramin'ny andininy fahatelo amin'ny telopolo lasa fahaiza miaina rehefa voatahiry le izy zay ny Exodus toko faharoapolo ko ohatra zany amin'ny anaran'i Jesosy ary ny anaran'izany tany zany dia nataon'i Jakoba hoe Peniela fa hoy izy efa nahita an'Andriamanitra mifanatrika tamiko nefa voavonjy ny aiko ny andininy faharoa amin'ny telopolo dia miposaka tamin'ny masoandro raha niala teo Peniela izy ary tolitsika izy no ny feny izany tsy nanany zanak'Israely ozatra todina akanga lasa tanareo lasa culture mandrak'androany satria nanendry ny fotopen'i Jakoba rainy zany teo amin'ny ozatra ny atodina akanga ny Andriamanitra lasa culture le izy dia ozy Andriamanitra hoe soraty ny soratra azo ampitaina amin'ny taranaka mantsy indrindra rehefa tonga fiainanao izy zay zavatra nambarany dia lasa mifandraikaika-po amin'Andriamanitra ianao satria Andriamanitra dia miafinao ambadiky ny zavatra nylazainy ny olona mitahiry ny teny an-tsoratra dia tena ilain'Andriamanitra tokoa ary zany no inoko ny tiavan'Andriamanitra ny Abrahama sy ny tantarany satria izy tena mampatsiaro ny ankonany foana izy hoe Andriamanitra ny teo amin'ny fiainany rehefa jerentsika amin'ny boky ny Genesis ray manontolo ny Genesis toko fahavalo-ambin'ny folo manomboka amin'ny andininy fahavalo-ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahasivy-ambin'ny folo Abrahama mampipita révélation voaray amin'ny taranany rehetra mila voatahiry ny révélation mba tsy ho diso anjara ny taranaka ao aneoriana Genesis toko fahavalo-ambin'ny folo ny andininy fahavalo-ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahasivy-ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta vakitsika ny teny rehefa hita Genesis toko fahavalo-ambin'ny folo ny andininy fahavalo-ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahasivy-ambin'ny folo jerena amin'ny anaran'i Jesosy
alleloia fa abrahama ho tonga firenena lehibe sy mahery tokoa ary aminy tahina amin'ny firenena rehetra ambonin'ny tany fa efa nifidy azy a mba handidiny zanany nifidy azy mba haninona mba haninona sy ninona tarana ny mandimby azy hitandreman'ireo ny lalàn'i Jehova anao izay marina sy mahitsy mba hitondran'i Jehova amin'ny Abrahama izay efa nilazainy taminy. Izany hoe ny zavatra omen'Andriamanitra anao tsy tokony hijanona eo aminao fa tokony hiampita amin'ny taranaka fara-mandimbinao. Amen. Andriamanitra zany tsy Andriamanitra ny gaspillage koa. Hoe misy zavatra efa niteneny dia mbola tena hoenonany amin'ny hafa indray raha-pitso. Izay no nahatonga azy ao mpantsaka faharoa toko fahatelo e. Manoko amin'ny 120, ny 115 sy 117 ka hatramin'ny 120. Hozy izy maina ny tany dia hozy izy hitondra lokanga kely hozy izy Elisa nitendrena lokanga dia zao eto n'ity loha tany maina be ty tonga dia mangadinareo mangady fa isy ranonoram-be eo ndikan'izay fa maninona saina mangady ry zareo tsy hoe eo foana le ranonorana fa rehefa tapitra le profesia tonga avan'le ranonorana mba misy miangona ho an'ny biby fiompy après an'le ranonorana le fan'Andriamanitra tonga dia pitsoniny feno rano le izy nandalo zany le fahafenona fa zao raha tsy nangady ry zareo dia lasa fotsiny le rano tsy Andriamanitra ny gaspillage izy tsy hoe hitsankamidina amin'ny toetra izy dia indray Andriamanitra fa niseho indray seho indray izy amin'ny herinandro ary amin'ny tapabolina dia niseho indray izy tozy izy efa nisy zavatra nylazaiko fa tehirizy le izy mba hiaina ny taranaka fara-mandeha ndao hitetanina mafy be eo amin'ny tompo. Alleluia. Faharoa Andriamanitra ny varavarana izy. Izy manokatra ary izy koa manakatona. Andriamanitra efa vonona nanokatra ary izy manokatra varavarana tsy misy makatona. Ary izay mbola tsy hitanao tany amin'ny 50 taona lasa tany ho ataony amin'ity taona ity zany. Satria hanokatra varavarana ho anao Andriamanitra. Afaka sokafany ho anao. Zany raha miresaka zany zao sokafany varavarana dia ny anatin'ny sainao zao hoe sokafany Eropa na sokafany États-Unis teneniny akaikinao ho sokafany daholo zany rehetra zany hoe fa alohany hanokafany an'izany hoe sokafany anao varavara amin'ny fahamasinana sokafany anao varavara amin'ny fahamarinana sokafany anao varavara amin'ny fitahim-pana rehetra. Alleluia. Fa eto aloha anisany nataitra anay amin'ity apokalypsy ity ary anisany révélation tena hoe somary nadoboka amin'ny foko kely amin'ny apokalypsy toko fahatelo 19 zao nolazainy amin'ny tapany by amin'ny 19. Fantatro izy ny asanao toko fahatelo 19 tapany by fantatro ny asanao indro efa nasiko varavarana mivoa eo anatrehanao ka tsy misy maharindrina azy fa manana herikely ihany ianao ka nitandrina ny teniko ary tsy mba nandà ny anarako. Dia ny apokalypsy toko faefatra eo kaiky eo ihany voalohany tapany rehefa afaka izany dia hitako fa indro nisy varavarana ny voa tany an-danitra lay feo voalohany izay efa reko dia niteny tamiko tahaka ny an'ny trompetra niteny tamiko hoe mekara ty. Hitanareo ifetrany io ny anankiray zany varavarana mivoa eo anoloanao dia ny anankiray faharoa varavarana misokatra eo amboninao lanitra ny resahany. Zany hoe ny anankiray re varavarana misokatra anankiroa dia samy nataon'Andriamanitra daholo nefa izy tsy niteny hoe asiako varavarana eo anoloanao jaune dia nidikan'izay hoe eo anoloana misokatra izay mitaky zavatra anankiray izy hoe mandrosoa ianao fa misy indray varavarana eo amboninao satria niteny izy hoe mekara ty nidikan'izay mila miakatra ianao. Rehefa Andriamanitra no manisy varavaranao anao dia izy no miasa manokatra an'izany ho anao ary rehefa izy no manokatra dia tsy mila ezaka avy aminao izy fa sokafan'ilay izy ny ataonao miditra mpilaminana. Za zany teteny amintsika eto aza lany fotoana manahy na feny fanahiana fa avy aloha Andriamanitra hiasa hanokatra varavaranao anao dia midiry ianao sady mandrosoa. Ny mahasamihafa andreo varavarana aloha ireo ny ray eo ambony ary ny ray eo anoloana. Ny varavarana eo aloha mitaky anao androsako ao aminy ary ny varavarana eo ambony mitaky anao hiakatra ao. Rehefa Andriamanitra no manokatra varavarana dia na izay ianao mandroso na ianao izay miakatra. Tononoko fa ianao tsy hidiny izany mandrakizay.
ary ianao tsy embotro zany mandrakizay amin'ny anaran' Jesosy. Eto mipetraka tsara ny fanozonana, anozona eto. Ozoniko ny tsy fandrosoana, ozoniko ny fidinana hatramin'izay. Iaiso tareo sakana rehetra tsy hahafahanao mandroso amin'izay varavarana efa nisokafan'Andriamanitra ao anoloanao. Halleloja! Ary ninona manapina anao tsy ahita n'le fiakarana ho sokafana ny vision anao fa Andriamanitra efa miomana amin'ny teny hoe miakara ianao aty. Halleloja! Inona ny zavatra tsapaka ao anaty Baiboly manoloana ny Apokalipsy toko 7. Andriamanitra tiany ianao anadino lasa fa tiany ianao androso amin'ilay varavarana sokafana eo anoloanao. Filipiana toko 7, 17. Aza misaina ny lasa, aza misaina ny lasa fa Andriamanitra efa nao zava-baovao. Aza misaina ny lasa feno fahadisom-panantenana. Zay voninahitra kely tany amin'ny lasa iny hosolony voninahitra goavana amin'izay. Iny hoe varavarana misokatra eo anoloanao, izy nanokatra an'io dia taitsahako satria ny anankiray varavarana miakatra, ny anankiray varavarana mandroso. Ny mandroso fa napahakevitra raisinao eto ambony tany ifandray amin'ny sitrapon'Andriamanitra ao anatinao, anao ny sitrapony. Ny miakatra eo ambony tapon-toanao, tiany ianao hiakatra amin'ny niveau amin'ny fanambarana ozy izy Paoly. Ary niveau amin'ny fanambarana marina sady ampiorina anao ny ahatonga an'Andriamanitra hiaro anao tsy ho azo ny fakapana. Tsy marety akavan'Andriamanitra. Dia jereo ny Apokalipsy toko 7 ka hatramin'ny 9. Andriamanitra rehefa niteny dia hozy izy hoe indro aho efa nasiako varavarana mivoy eo anoloanao. Dia hozy izy ao amin'ny 1 ndray zany andininy azafady ny Apokalipsy toko 7 amin'ny andininy ambonimbony kely ao amin'ny 7 amin'ny Philadelphie dia niteny izy hoe zay mamoaka tsisy anidy hozy izy ary manidika tsisy mamoa dia taitra. Andriamanitra ianao nanao hoe misy varavarana efa nataonao eo anoloana androsoana. Fa inona le varavarana mihidy? Ohatr'izany zany le fanontaniana mba mipetraka. Fa inona io varavarana mihidy io fa tsy azoko? Izy milaza amin'ny 7 fa manidika tsy misy mamoa. Aiza zany le varavarana mihidy io? Valiny, leo aloha misokatra dia leo aoriana mihidy. Matoa izy ny tena rehefa manidy dia tsisy masokatra. Manokatra dia tsisy manidy. Dia hozy aiza le misokatra eo anoloana hozy izy. Fa aiza zany le mihidy? Valiny, aoriana. Dia inona ny tian'Andriamanitra ho tenenina? Matoa izy manokatra ny eo anoloha dia izy ihany manidiny eo aoriana. Adonoy aloha le efa nidiny eo aoriana mba hahafahanao mandroso eo aloha. Satria le manokatra ny eo anoloana ihany no manidiny eo aoriana. Ny antony misy olona tsy mahita ny fisokafany eo aloha fa mbola variana miazona sy mijery ny any aoriana. Le aoriana efa mihidy iny dia any foana. Tsy mahay mamela heloka mihitsiny, tsy mahay manadino mihitsiny. Mba Paoly, jerenareo Petera efa feno fanamasina dia nitoriany voalohany, ianareo ry Jiosy nanolotra azy teo amin'ny hazo fijaliana satria nareo no nanda azy. Ohatry ny adino hoe izy niny nanda itelo e. Dia anao raha mijery Petera zany dia manofy ary ve le zalahy ty sa ahoana? Azony tsara ve zany zavatra teneniny zany? Fa zao efa nakatin'Andriamanitra iny clos rehefa niteny moty ava ianao ka nanaiky izy hoe ty. Dia izy Andriamanitra hoe lasa ombany lasa manidy iny a, dossier classé iny a, sans suite a, mihidy ao iny a, sady mity secret mandrakizay iny a. Mandrosoa ianao Petera, mandrosoa ianao Petera. Aza manaiky herika antsony. Indraindray misy taona tadotratra ny fakapanahy zany ianao, tavela somary hidina kely eritreritra n'le toa tany amin'le fanompona. Satria ohatra somary be le contrainte. Ty manao an'izao ny projet amin'ity mila an'izao. Dia raha vao mipetraka ireny dia misoratra menamena be eo mirindrinao hoe mila vola. Resaka mpitandrina malalako isany ahy eto. Mety ho tratran'izany toly. Ahoana ny iverenako amin'iny Andriamanitra? Kely ohatra n'iny ny elanelana misy. Le fotom-pisaina tonga dia
anao ny alitara ho fanetanam-bola. Kely tena tsy mandeto kosa angamba tompo mamela fa ty vola ty ne tsy vola hoaniko e na sanatria ahodiko e fa ho an'ny asanao e tena mabe dehibe am'izay le feore ao anatin'ny sofinao mampijoranao ara-panahina satria manomboka miantsoantso be mihitsy mamona hoe ilainao zay fanjoro a Jesosy tsy novany afatro zay zavatra misy fa za anaiko toy ny zanaka tarihana eo am-panataterahana zay ampisiana ilanao aho noho izany raha asako dia normal raha miasa saina fa raha tsy asako fa asanao dia anao mahalala ny tokony atao. Amen. Tsy avela mihitsy mamona anovan'le fijoroana satria taloha ianao efa nizary nyankina taminy dia efa nampanotainy eo ambony alitara irenao zao mihitsy ny any am-po fa tsy Kristy le izy fa mamona le izy. Zay le motivation. Dia amin'io le olona efa mavesatra dia ampizakaina ny seran'ny aina ampandoavina zay tsy tokony ho aloha satria ho an'Andriamanitra le izy. Ohatra ny hoe manompo Andriamanitra tsy mahay mamorona mofo 5 sezan-drano roa moko io la tsy 5 arivo zany. Tady dio fa raha tsy tapaky Petera sy Jona tsy nitsangana amin'ny malemy. Nandray Andriamanitra te metraky ny lanjan'ny fahasoavana ao ambony noho ny moyen. Azafatra mpitoky amin'ny moyen fa mitoky amin'ny fahasoavana. Fa rehefa miasa amin'ny fahasoavan'Andriamanitra mihoatra lavitra ny kajy le izy. Ary tsy ny zavatra rehetra vita amin'ny mamona fa zay tsy vita amin'ny mamona ain'Andriamanitra atao. Tsy marety eka ao an'Andriamanitra. Avy any le malemy eo mba vadiny tsara endry me volamena me vola fotsy isan'andro misy ry zalahy dia omeny satria masony olona koa mijery apôstôly kahietra ve dia tsy maintsy mamoaka zany iny e naneo mason'ireo mpiangona rehetrarehetrareo ara hoe mba hijerevany tempo mamorona ny tsy misy fa tamin'ity indray nitoraka ity tapaka izy ro lahy tsisy nininina rehefa tsisy nininina dia hoy izy Jesosy taminy manan-javatra ianao mihoatra noho izay tadiaviny tonga saina izy indraindray zany no fahatapahan'Andriamanitra mamangy tia melona fahasoavana misy afy tia no velominao fa ianao miankina amin'ny mamona loatra esory io calcul io midira ao anatinao. Kristy fanantenana voninahitra, Kristy fanantenana voninahitra. Ozy Petera sy Jona tsy manana an'izay omenao zay fa zay anananay omena ianao. Zay vao tonga saina hoe ay Jesosy kay ny tena ilainy fa tsy vola. Sofa tapaka sofa tapaka Jesosy malalo fialofako vatolapiko sy eriva. Halleluja. Afa le hoe sofa teo ianao fa sofa tapaka. Eo amin'izay le hoe misora amin'ny zavatra rehetra. Fa ny zavatra rehetra izay nataon'Andriamanitra dia tsara avokoa ary tsy misy tokony lavina raha raisy na misorana tompoko lahy sy tompoko vavy. Satria na misy fotoana mandalo fahatapahana azy tsy hoe rehefa tapaka ianao dia tsy ao amin'ny fahasoavana fa vao mahay mampirehitra fahasoavana sy fitombom-piankinana kokoa ny fahatapahana hanomezana voninahitra an'Andriamanitra. Fa raha mbola nisy lizy nomena foana malemy ihany ny vola mandeha ihany. Malemy ihany fa ny vola mandeha ihany. Fa rehefa tapaka tsy nisy lizy tonga saina fa azo atsangana amin'ny malemy no ny fananana ny anaran'i Jesosy. Zay ananako no omeko anao. Amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta mitsangatsangana tsangana le malemy tena andeha niditra ny tempoly amin'izay. Halleluja. Ny olona rehetra ny afaka hitondran'ny olona anao mba vady mpiangonana fa tsy afaka hitondranao mpiangonana zany izy fa tsy maintsy ianao ihany no mitondranao satria ianao ny tian'Andriamanitra nantona azy fa tsy olona. Io zany malemy ara-panahy zany reo etam-bavaka any etam-bavaka any etam-bavaka any tonga avy ianao. Reo pastera be ay moka io tsy any terrain ako fa atao pastera reo pastera be dehibe ty fianaratso manino ianao no miteny hoe etam-bavaka any zay e silety a rehefa lasa any dia mba tsarovy any ianao ny tadiavin'Andriamanitra ito amin'ny tempoly. Alléluia.
raha tianao ny sitraka aneo aloha aza mierika aneo reny zany efa lasa ny zavatra taloha mpijangajanga anao na tamaly azy tsy mpijangajanga ntsony ianao androany efa klony ao arena tsisy manokatra ntsony amen alleloia pisoloky ianao taloha tsy pisoloky ntsony ianao androany fa zaka io sy ny ovafo klo ny any aorena sy anenjika ianao tany amin'ny lasa efa nakatona efa tsy hitan'Andriamanitra rehefa nanasany lizy tamin'ny rano dia izy indray mbola noratra n'le izy eo anoloanao zay mahatsara ny fibebahana zay no antom-pisiny fahasoavana raha tamin'ny andro ny lalàna tsy maintsy kondane ianao fa rehefa amin'ny andro ny fahasoavana libere ianao zany hoe afaka manateny ianao mandrakandroany fa le nanokatra varavaranao anao dia vonina ny tasy tahiry ianao ao amin'ny sitrapony amen rehefa nivonjeny fahasoavana ny Maria Magdalene satria tokony toram-bato izy ary nahavariana le lehilahy niaraka taminy tsy hita nefa ny voasotro amin'ny Levitikosy fa le olona miaraka nyreto toram-bato teo Jesosy aiza ary ny anankiray zany hoe na mifampiarina ny lalàna raha diso fa zay tratra farany eo ny toranitra lahy fa le anankiray tsy tadiavina angamba le anankiray eo amin'izareo reo ihany menao fenareo androany maraina tompoko dia rehefa tonga teo nahavariana faraky ny lalàn'ny Mosesy janona mihitsy le rangan'ny anankiray ny olona tratra mijangajanga ohatra ohatsy tsy maintsy toram-bato fa ratsy mauvais teo izy Jesosy nanoratra teo amin'ny tany izy nanoratra teo amin'ny tany teo Jesosy nanoratra indrony e zao ary ok azo torana izy fa mba miangavy zay tsy nanota taminareo torava atao azo voalohany dia verina indray izy nanoratra tamin'ny tany teo amin'ileo fanoratana izy niala tsirairay amin'izay zandrijandry rehetra amin'ny zokonjokony izay Baiboly zany hoe vato ny vangongo ohatry ny fasana ny teo raha ny tokony izy reo rehetrarehetra reo zany niantra tamin'ilay vehivavy daholo dia nampitodika Jesosy ndana hoe jereo eo ve le olona fa teteny Jesosy jereo le vato saika navoanao teo midika zany fa le vato eo ihany fa tsy hoe niala akory fa tsy natoraka tany aminy zay atao hoe famindrapo na mindra fo taminao raha misy tokony hitoraka Jesosy fa sisy za koa tsy manameloko anao satria izy efa nitondra fahotany sady ny saina isy ampanota izy na tonga tsy nitora-bato satria natao ota izy na tsy nalala ota aza afaka le raha matoa rehefa afaka le raha matoa dia ozy izy le raha matoa vita dia ozy Jesosy fahasoavana amin'izao sisy izao aza manota tsony fa tsy hoe rehefa ambany fahasoavana na manota aza efa nalohan'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana d'office ny lanitra filazantsara diso le Jesosy itsenatsika no ny teny fa efa namoaka dia mito amin'ny anarako efa nanao an'ity efa nanao an'izao rehefa manomboka mitoky amin'ny fampiasan'Andriamanitra mitoky amin'ny hetsika izy le itsena no ny teny hoe tsy fantatra akory tsy Paoly ny teny an'izany na Paoly aza nahavariana an'andry mandeha zay tena latsaka ny ranomasoko ary tena serio ka ity resaka ity fa tsy hoe rehefa nantsona sy apôstôly be dia tonga dia miditra d'office any an-danitra fa sisy Paoly asiako mafy ny tenako mangana andevoziko ndreo na dia efa nitondra révélation tamin'ny sasany aza dia ho lava Paoly ve nanana doute hoe ho lavina Paoly a mila miambina ianao jereo ny masina eo akaikinao tsika mpitandrina hoe teneny zay tsika mpitandrina mila mitandrina voalohany fiaina mpiankona atsika fiaina mpiangona atsika ary vavolombelona eo manodidina atsika ndao hoe teatanina mafy an'Andriamanitra alleloia nisy fotoany Samsona namony liona dia rehefa maty le liona verina izy teo amin'le lalana nisy tantely tao anatin'le liona dia le tantely ny raisiny fa le liona navelany fatiny liona vela ho any fa tantely raisina dia mandrosoa fatiny liona rehetra avela ho any fa ny tantely raisina dia mandrosoa aza mitondra ny ratsy omaly mandroso amin'ny androany zany rehefa mibebaka ianao ka niova fo taloha ianao ratsy novain'Andriamanitra
tozy fotsiny Andriamanitra androany fiarena amin'ny fitiavana voalohany. Fahatelo, ny antoka ao anaty ady sy ny fakapanahy. Apokalipsy toko fahatelo ny andininy fahafolo be tapany by. Zao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Satria efa nitandrina ny teniko ny amin'ny faharetany ianao, za kosa iaranao voavonjy amin'ny andro ny fakapanahy, zay efa hiantra amin'izao tontolo izao ho fizantoetra monina ambonin'ny tany. Ny épreuve tsy maintsy misy. Fa ny andininy fahafolo tapany by sy ny andininy faraiky ambin'ny folo tapany afaingana tany mafy zay nananao, aza manary ny teny fiainana zany mba tsy hisy akany satroboninahitra ao. Samy nilaza zavatra ho avy ireo. Ny ray dia izy fakapanahy, fa eo koa ny fanatrehan'Andriamanitra. Ny tapany faharoa io ho avy ny fanatrehany. Tsy misy fakapanahy navelany andalo rehefa miaraka aminao izy. Zay ny tiany ho tenenina. Tsy ny fakapanahy ihany no avy, fa izy efa teo melohany isehoany fakapanahy. Zay mahatonga an'io fakapanahy io avelany andalo sisy eo satria mahatoky izy, fa ny fanatrehany eo amin'ny fiainanao dia tonga anao voazona tsy ho ravan'ny fakapanahy zany mandrakizay. Alleluia! Tsy andavo anao zany io. Izy no mahasarobidi ny fampianarana rehetra. Izy no miantoka ny fampianarana marina hitahiry anao tsy ho azo ny fakapanahy. Apokalipsy toko fahatelo andininy fahasivy. Zao ny voasoratra ao. Zay ny andininy fahaefatra. Dia avy eo ifarana amin'izay amin'ny fahadimy farany. Indro alaiko ny sasany amin'ny sinagogan'ny Satana, zay milaza ny tena no jiosy kanjo tsy izy fa mandainga. Indro ataoko tonga iakoako eo anoloan'ny tongotrao reo ka ho fantany fa izaho efa tianao. Dia betsaka amintsika mieritreritra hoe za ve zany tena vrai apôtre, jiosy marina ve profety marina ve zay voalaza ny bokin'ny Apokalipsy. Misy teny mitovy tamin'ny Efesosy io, sy Smirna koa nahazo ohatran'io, Tiatira koa, tsy jiosy, tsy apôstôly, tsy mpaminany. Tena tsy tiany filazana diso Andriamanitra, kanefa tsy hainanao le titra hoentinao. Mitaky titra authentique zany Andriamanitra. Hoe ianao tena vrai apôtre, miaraka amin'i Jesosy, tena pastera marina. Fa tsy hoe pastera ny fiantsonanao, fa tsy pastera ny toetranao. Zay mahatonga Jesosy miteny kanjo tsy izy fa sinagoga ny Satana. Ny ao anaty tena ratsy, fa miezaka ny ho tsara ivelany ohatry naiky anafenana barovotra. Tsara tarebe le kiraro aty ivelany, mampitsiritra, fa ny ao anatiny sady fromma amin'ny rovotra. Mila miasa sika mandroso mifanaraka amin'ny zavatra toritsika sy ny zavatra zaraitsika. Verinao amin'ny Apokalipsy toko tena andininy fahafito sika. Zay le hoe miankina amin'ny teny zaraina, miendriky ny fandrosoana. Raha vao diso ny mesazinao, tsy mampiorina ny hafa ho an'Andriamanitra. Ny hafatra voarainao tsy mahatafa-joro anao amin'ny andro ny fakapanahy. Inona ary no etsika faratapony indrindra ataon'Andriamanitra? Hozy izy amin'ny Apokalipsy toko telo andininy faharoa ambin'ny folo, zay maharesy dia ataoko. Ataoko ndao rejetsintsika. Izy mihitsy ny tenany io, zay maharesy no hataoko. Eto Jesosy ny teny hoe zay maharesy dia hanao an'izao, fa izy mihitsy ny hanao azy. Izy mihitsy mamboatra antsika. Misy fotoantsika anaovan'Andriamanitra zavatra eo amin'ny fiainantsika, fa ny mamaky an'Andriamanitra dia isika miova, hovaintsika. Tsika ny miova foana, miova toetra aloha tsika zay vao miova amin'ny tafiny tsy fahalovana amin'izay. Rehefa neny ny trompetra. Hoy Jesosy tamin'ny Petera amin'ny Luka toko fahadimy andininy fahafolo, ataoko mpanarahatolona amin'izay ianao. Tsy don le izy. Tsy don, tsy fanomezana. Fa ianao mihitsy no hovaina. Andriamanitra mifantoka aminao, fa tsy amin'ny fanomezana zay ilainao. Raha vao maharesy sika sady mahatoky, dia Andriamanitra ijoro hifantoka amintsika. Mba fantatrareo, samy hafa mihitsy ny hoe ianao ampiasainy sy ianao iasany. Tsy mitovy zavatra anankiroa reo. Ny hoe ampiasainy ianao dia oin.
niositra Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahiny no mampiasa anao. Rehefa niositra no mampiasa anao dia mampiasa ny masonao Andriamanitra ahita izay hitany. Vao ositra ianao zay. Fa rehefa izy no hiasa eo amin'ny fiainanao, dingany ny fahitanao, fa ny fahavalo ny sokafa amin'ny maso ny hita fa miaraka aminao izy. Zavatra anankiroa samihafa ireo a. Rehefa ianao dia rehefa hita amin'ny Paoly tao Listra, le malemy fa nino, dia nijereny, wow, misy olona mino ry tokony ho atsangana. Nampiasa ny Paoly ny fanahy masina, nanositra azy ahita izay hitan'Andriamanitra ny amin'ny olona izay miaino azy. Dia tonga izy nanantona an'ilay olona, dia mivavaka ho an'ilay malemy, dia natanjaka ilay malemy. Paoly nampiasainy izay. Fa rehefa Andriamanitra no hiasa, fa tsy ampiasa anao izy, mampiasa ny fijoroanao Andriamanitra, ampiasainy ny fahatokianao, ampiasainy ny famarinanao, ny famarinany iainanao. Ianao mijoro ao le samihafa manko le fanamasinana tamin'ny fahateram-baovao sy ny fiainam-pahamasinana iainanao matarany ianao amin'ny fotoana iverenana. Zany hoe matono meny le izy dia iainana le izy. Mahafantatrareo ve fa ny famelan-keloka dia nomen'Andriamanitra noho ny fahasoavany. Tsy nataonao fa noho ny fahasoavany. Dia navelany ny heloka ao, dia nadinoy ny lasanao, dia mijoro izy ho lain'Andriamanitra ny famindram-po mitantana anao. Zay le fitiavana mandrakizay. Fa mahavariana na sy ny condition le izy rehefa voavely ianao. Mamela ny helokay tahaka ny amelana izy meloka taminay. Zany hoe izay navela dia takina amela ny hafa. Azonareo? Disponible amin'ny fahasoavana ny famela-keloka, fa mila miaina ho mpamela heloka izay navela heloka. Zany hoe vokatry ny fahasoavana voarainao dia ianao koa manana grâce ampiasaina avy amin'izay voarainao avy amin'i Jesosy omenao ny hafa. Ataovy amen. Ohatr'izany ny fahamasinana, fiainam-pahamasinana. No hamasinina ianao mba hiaina fiainam-pahamasinana. No hamarinina ianao mba hiaina amin'ny fiainam-pahamarinana. Ataovy amen na moa. Dia ny zavatra tian'Andriamanitra ho resahana ao anatin'ilay izy dia tsotra kely. Rehefa voarainao le izy, ka zarainao le izy, dia mahazo aina amin'izay Andriamanitra miaro anao. Satria ianao no amboariny. Dia rehefa izy izay no miaso ny fiainanao amin'izay, fa tsy ianao no ampiasainy, dia manomboka le problème amin'izay no ampahitany hoe io izy fa miaraka aminao. Exode 14, Moïse nitomany. Dia hozy izy, fa manino ianao mitomany Moïse? Teneno amin'ny zanak'Israely mba handroso. Nareo no hoe angina fa Jehovah niado anareo. Dia nijoro Moïse naheno an'Andriamanitra. Nareo ny angina fa Jehovah hiado anareo e. Dia nangina ny zanak'Israely. Dia nandroso ny zanak'Israely. Zara roa ny ranomasina mena, nandeha tany maina izy. Dia fa manina ny ranomasina mena no ny zara roa? Naseho an'i Davida le izy. Davida mpanjaka no nafantatra an'le révélation. Psaume 114, 3. Ataovy amen na moa e. Ataoko amin'ny andiny voalohany mihitsiny. Fony nivoaka avy tany Egipta ny zanak'Israely dia nitaranak'i Jakoba avy tany amin'ny firenena hafa avy teny. Joda ny fitoerany masina, Israely no fanjakany, ny ranomasina ny nahita ka nandositra ary nioriko Jordana. Tendrombohitra dia ny fahaliavanja tahaka ny ondry lahy, ny avoana tahaka ny zanak'ondry. Inona reny samy tonga saina daholo, inona reny mahazo anao ranomasina mandositra ianao hoe ary ianao ry Jordana ny miorika ianao, ary ianareo ry tendrombohitra ny fahaliavanja tahaka ny ondry lahy, ary ianareo ry avoana tahaka ny zanak'ondry. Miororo eo anatrehan'ny tompo-ry-tany, dia eo anatrehan'Andriamanitra Jakoba. Na Mosesy eza tsy nanapo hoe izara roa ny ranomasina, izay ho ataon'Andriamanitra tsy fantany. Izany mahatonga antsika tsy mizesta hoe voafehintsika eo amin'ny onction daholo ny zavatra rehetra. Mandeha Superman, anointed man of God. Tandrema ianao fa voatondroa ny fanondrony io mitsingatitra mipitika ary amin'ny fity. Non. Eno ilay izy, ny fanontoro an'Andriamanitra tsy hidiran'ny fanosoranao. Misetrasetra izy amin'ny fampiasany an'i Daniel. Ny fanekeny Daniel ijoro na ho atsipeny an-davaka liona aza, na tonga ny fireneny Babilôna ray manontolo anaiky f'Andriamanitra ny Andriamanina.
izy na tsy tontabaka liona fa andriamanitra nanotrina azy tao voaka velona izy dia ozy izy mimpanjaka atao esefa sao dia le lionao tsony tsy mihinana nalefa ny ambony reny lany hatramin'ny taolany dia nadika ny mpanao baskety hoe sanjosy vona tsipy sanjosy tsisy taolana halleloia afaka ampiasa ny fijoroanao andriamanitra ny fijoroanao an'andriamanitra sy ny fahasari-piarinao amin'ny sitrapony iainanao ny fiainam-pahamasinana naningotra ny tenanao azy tsy andasy ankoaka amin'andriamanikafa naovolotsy hitanareo raha voafilazantsara diso nytoriana aminao mampitodika anao eto tany tsy rehetra mihitsy ny finoanao hoe ho faty maritiora ny finoanao an'andriamanitra zany ianao impossible zany fa raha vao misy ny ataky ianao no mitsoaka voalohany satria nahoana ny nanompono an'andriamanitra mba ho tahina fa tsy ho faty maritiora ny filazantsarany no zany ny fijoroana ny valeur ny fijoroana ambony lavitra no fikatsahana onction ary io ny révélation farany ny fanatrehany no alalany ianao fa tsy ny fampiasany ianao satria raha olona tsy manana ny fanatrehany sy ny fanotronany amin'ny fotoana iverenany tsy fatany rehefa miaina ny fiainam-paharatsiana satria ezaky ny anamary tena alala fa izy navita zavatra tety ambony tany rehefa eo ana amin'i jesosy zay nefa namoaka dia mita amin'ny anaranao fa maniny ianao no miketrona mijery anay tsy fantatro nareo misy olona zany mahalala an' jesosy fa tsy fatany satria finoana ny arahany tamin'andriamanitra finoana fa mahiny zavatra rehetra andriamanitra fa tsy nanana deep communion sy intimité lalina tamin'andriamanitra tao anatin'ireny olon'ireny jereo ny zavatra mitranga eno ozizany salamo 5 am'zato am'izay Mosesy kivy ny zanak'Israely ny raviravo tanana vita hatreto ny tantara ozy izy andriamanitra sokafako ny mason'ny ranomasina le ranomasina ny nahita toy le ranomasina anankiray zay andeha akaty dia le ranomasina tato tonga dia io andriamanitra maina ny lalina satria andriamanitra ny hitany zay no mahatsara ny olona tena vrai manome voninahityn'andriamanitra fa tsy matikambo ampiasain'andriamanitra aza matikambo ampiasain'andriamanitra zany raha tianao no hotronon'andriamanitra sy ho fantany amin'ny fotoana iverenany aza mitoky amin'ny fomba isehoan'andriamanitra sy fampiasan'andriamanitra anao avereny zato isanjato any aminy fa tsy hainao io na avy aminao tsy mahay manasitrany ianao na sery aza fa rehefa omena voninahitra andriamanitra teo izy zay manome voninahitra no meko voninahitra taman'andriamanitra satria izy ny faly amin'ny asany ozy izy Davida aoko Jehovah faly amin'ny asany ary rehefa izy ny faly amin'ny asany hotronony ianao zany hoe tsy onctionnao tsony no ampiasainy fa izy mihitsy ny niasy eo aminao dia zao tsy ny masonao mamantatra problème ovahana ao anatin'ny école ny onction hoe niositra satria tsy diso zavatra toriana ianao Jesosy ne tsy nampianatra momba ny ositra zany eo anaty baiboly independeza ny fanamasina no nytenenao ary ny fanamasina tsy ositra ny ositra œuvre ny fanamasina etsiky ny fanamasina herin'andriamanitra miasa manampy ianao eo amin'ny faiblessenao ahatratra ny fahitanao sy zavatra hitan'andriamanitra mifankahitany ao anatinao sy ny fiasan'ny fanahy ao anatinao dia andriamanitra mampianatra anao amin'ny ositra fa ny fanamasina tsy ositra fa fanamasina andriamanitra no zany namresakytsika momba ny fanamasina fa tsy fanahany Eli na fanahany Elisa fanahany Elisa mila double portion fa ny fanamasina en plénitude fahafenona donc raha mpianatra anareo amikasika mbany hoe double portion fotoana andraisanao double portion tsy biblika zany ny fampananten'andriamanitra ho feno ny fanahiko nareo rehefa feno ny fanahy ianao ka mijoro amin'ny sitrapon'andriamanitra isetrasetra io andriamanitra io ary za mahita fa maro eto fianaratsoa no isehoany voninahitra Jesosy ny antony dia tsotra reto ny poingy ezabe indrindra mampahazo aina an'andriamanitra rehefa mihavana ny corps du Christ feno ny fepetra rehefa tsy hainao io ministère io pasteur inona ary nykorotany nataon'le rangahy ty eto fianaratsoa eto inona zany fampianarana teneninao zany rehefa tsy hanao io ministère io fa fitsoranao an'ny tompony dia nomboka ho hitanao fa azo aina izy tena hoe any Jesosy tena hoe any Jesosy rehefa any Jesosy io tsisy fahasari-piaro ho anatinao
na sanatria hoe misy mpiara-miasa aminao ka tena resy lahatra fa nandray vocation avy amin'Andriamanitra dia ianao miteny ianao tsy mahazo miala zany fa raha vao miala eo ianao dia voaozina fa nga nompo an'Andriamanitra sa nompo anao mangatam'Andriamanitra taridalana so fa toka kosa ny fotoana tokony amitsorana azy satria zao tontolo zao tsy vitantsika miara tsy vitantsika rery apartao isoa misy zavatra mety mampiavaka napetraka Andriamanitra ny anatiny mba hampivelatra azy bebe kokoa fotoana zao anomanana ny fiangonana ho amin'ny fotoam-pampakarana rehefa tsy manota fa manompo an'Andriamanitra rehefa mivelatra ny natony fonao tena tiany Jesosy be mihitsy ianao miteny Jesosy hoe zao atao dia mandeha anao misy fotoana zavatra mimbetsaka ny ohatr'izany hoentin'Andriamanitra any amin'ny toerana faran'izay tsara indrindra tena fa misy fotoana zay ny pasteur John niaraka tany Corée du Sud ny toerana tondan'Andriamanitra tsy ny olona rehetra miditra amin'io toerana io fa ny plat anankiray ao anatin'ilay izy ngamba ny ataontsika hoe efa amina million ataontsika hoe 10 millions ny plat ray na sakafo zany angamba ny atao kisetrasetrana milliardaire zay tsisy vola tsisy ninina fa nentin'ny olona tany fa soavana nitondranay tany itsoro vavolombelona aminareo voninahary Jesosy Kristy tompo rehetra fa nazaha koa raha mba gaga tamin'izay zavatra niseho le fianakaviana zany fianakaviana empereur na hoe olona ohatrany hoe mpanjaka dia narary le izy ohatrany tamin'ny andron'ny Elisa reny bokaboka ny odin'ny tanany sy ny zavatra ohatr'izany nentina tany États-Unis tsy sitrana nentina taiza tsy sitrana nandeha tany Rodolphe Beklotony Madagasikara amen dia mandao mba atao essai any satria nentina namonjy grand croisade rehetra zao nataiza tsy sitrana tonga tao zay fa afaka tsotra kely dia tamin'ny voalohany zay niona tamin'io olo io ohatran'ny Hyundai kely tsotsotra kely zay nitondra dia chauffeur kely coréenne zay nitondra dia zay moa tsy maninaka zay fe moa malala zay ambonin'ny tany vita mivavaka ny alina ny ampitsoninona njavona ohatrany zazakely ny odin'le vehivavy alleluia inona zavatra nitranga taitra be zay tonga dia voiture blindée ary patron mihitsy ny zanaky ny empereur no mijena anay dia ozy ary zay spaster jo mifampijery hoe ary niovatra ny fiary ry andro papa alleluia pozinay nefa amin'io ohatr' zao ihany ny klasy amataran'Andriamanitra anao tsy amin'ny zavatra eny ivelany alleluia tonga avy any tonga dia eskola tonga dia any amina toerana tsy azon'olona hidira eto Jesosy vavolombelona ny vakoka andry zareo tsy ny olona rehetra miditra any na filoham-pirenena raha tsy tafiditra tany zay hoe ho asaina fa zay nananan'le olona fa andao ampidirinay nanao hijery ny rakitry ny tantaranay fa tsisy niditra tato fa olona vitsy ny miditra ato misy sonianay ny amin'ny taratasy any rehefa mba tonga any nareo ataovy amenina moa e tehiteny aminao fa ohatra zany mivokatra hoentiny filazantsara marina zavatra tsy angatanao no omen'Andriamanitra anao zavatra tsy nieritreretiny sainao hitondran'Andriamanitra anao ny antony hotronony ianao aloha tapitra mihitsy nao ny école ny onkoso satria Jesosy tsy nitorositra miaraha ny fanamasina tsara fotsiny dia olo mba ositra ho azy ianao fa raha vao ositra ny entina dia ianao foana ny te hiakatra level isana ny te hiakatra level miakatra level dingana vaovao dingana ohatrany hoe tianao zany ohatrany hoe entindray azy zao entina tsy maridrefinao nitondran'Andriamanitra anao rehefa mety amin'ny fijoronao sadaka sy mesaka sy bedina go fotsiny joro ho an'Andriamanitra fireneny Babilôna ray manontolo ny akohaka nanaiky fa ten'Andriamanitra Nebokadnezara tamin'ny voalohany aloha tsy pazo nafanay nimpito nanipy aloha maikila fizitelo tonga tao nandehandeha tsy mahakasika azy ny hafa taitra le sombadiso aho fa tsy izy io gaga nijery izy ve io sa tsy izy tena izy telo lara sadraka mesaka hiabedina gao koa raiky reny fa dia naninona loatra tsy afaka natsipy izy tapaka aloha le gadra tamin'ny tanany ny tongony tapaka dao tonga tao raha zareo nandehandeha ohatrany hoe le afo mahalala ny zavatra tokony hodorany misy zavatra tsy azo
ohatra hoe le afo zany mahafantatra zavatra tokony hodorany le nofo tokony hokila navela ny fanarovana fa le fatorana tokony hovahana ny tapahany fa ilaina izy mandehandeha fantatrareo tsy valim-bavaka zany fa vokatry ny fijoroana zany de izy le anankiray tao anaty afo nanotrina azy jesosy ozy izy jesosy izy telolareo tsy ambelako am'izao satria ao anaty sedra mandoro ny hafa ny avanao ao anaty fitsarana fa miavaka ny olona marana an'Andriamanitra. Halleloja. Ny lalina indrindra mihoatra no raha mbola mety ananan'olona azo ananana ary tsy maridefy amantarana hoe grand ao am-pon'Andriamanitra ianao. Aza hoe grand eo amin'ny olona ny tetava grand ao am-pon'Andriamanitra. Le grand ao am-pon'Andriamanitra dia olona matahotra azy, olona miaina amin'ny fahamarinana, olona tsy mampandefitra mihitsy zany fiainana tsy fahamasinana zany, olona tena saro-piaro sy matahotra n'Andriamanitra marina. Fotoana zao iverena ny fiangonana, ny tena marina ny fiangonana mihitsy ny mila miverina amin'i Jesosy, verina amin'i Jesosy. Indray le fampianarana lasa zavatra hafa. Ny fomba atao atoganao ho lehilahy tsy ho gisitra ao amin'ny sekoly ny finoana. Mandeha amin'izay le fampianarana développement personnel daholo. Azonao filôzofia sy ny kara de mody abe ao amin'ny anina toko fahazao andininy fahazao andininy ny faranofo be le izy. Tsisy fiatraikany amin'ny fiovam-po any anatinao an'Andriamanitra akory. Tsisy fiatraikany. Tsisy fiatraikany amin'ny fiovam-po anao any anaty. Fa zao mahomby fotsiny de rehefa atao izy de mahomby ianao de misy manamarina an'ila izy. Ary mety amin'izao tontolo de voly tsy anakananao tsy anamboly zany. Fa raha mpanan-karena no avoazany ianao de ao amin'ny arena ny amatorany ianao fa very fotsiny ianao. Raha fahantrana de alohany ianao mahantra koa de ataony mihitsy ampahantra anao de leo ny fiainana eo ianao de azony atao. Tsy arena le izy na manana na tsy manana fa fijoroana le izy ao anaty ho an'Andriamanitra. Hoe za ndray na tsy hinana aza tsy angalatra, za ndray natao ina za tsy hamitaka zany. Tia ny lalan'ny fahamarinana, tia ny joroko hatramin'ny farany, manana antony ngeza be amin'izao fijoroko zao satria hitsenan'i Jesosy ary ianao ny sitrapony satria fantatro fa tsy maintsy ho avy ny fotoa mpampakarana. Ny fiangonana ao anatin'ny andro fahaefatra isika. Rehefa Andriamanitra niditra an-tsehatra dia ianao no amboariny. Jakoba rehefa niona taminy amin'ny Genesis 3:20 taio aho izy tsy avelako ianao raha tsy mitady Jereo fa niova ny identitény. Izy no nivain'Andriamanitra fa tsy hoe nitombo zato akory ny ondriny. Zany hoe izy ny fantohan'Andriamanitra. Izy no fantohan'Andriamanitra novainy natao hoe Israely. Divay ny otrikely zany hony ny farany tsara indrindra amin'ny divay. Fa novain'Andriamanitra ny goan'le divay novaina avy amin'ny rano ho tsara lavitra noho ny divay na otrika ela. Rehefa teny am-pelatana mipakato. Inona kay takiany Jesosy amintsika pastera? Andaontsika akatohan'Andriamanitra. Andaontsika tena akatohan'Andriamanitra. Tsy ahoantsika loatra nikajy be hoe ahoana ny fomba ataoko. Raha hoe ataoko dia ataonao zay. Fa raha ny ataon'Andriamanitra ny tadiavintsika miaraka andao akatohan'Andriamanitra. Ozy izy Maria. Anaka lany ny divay. Mba eritreretinao fa manino Maria manao an'izany vao lany ny divay dia tonga dia amin'ny Jesosy. Anaka lany ny divay. Dia Jesosy ngao faninona akory zasy ianao. Tsy hainy Maria. Fa ngatsy io le tao an-tranony. Fa ngatsy io le nitaizazatra mbola kely. Fa maninona ny tsy hainy tampoka teo. Fa mifaninona akory anga zasy ianao. Possible any amin'ny andro farany tsy hoe mody fanina Jesosy fa tonga dia tsy hainy tampoka. Verisaina tampoka izy rehefa tsy ao anatin'ny répertoire amin'ny fahamarinana ny position ijoroanao na reniny ara-tsy fantany. Ko mieritrereta misy sentiment diso za fa olom-bovonjy efa manana an' Jesosy ka rehefa tonga izy miverina avy any fa nanao ny asany koa nahoana tsy fantany. Rehefa miverina avy any jery anao reny aza tsy fantany nefa ao an-trano vao ny teny hoe lany divay anaka teteny hoe anao fahagaganao ka tsy rehefa presenao amin'ny fahagagana izy dia tsy voatery tsy maintsy anao fahagagana. Misy position tsy ny toeran'ny Maria tonga dia tsy fantany izy raha vao teo amin'izay toeran'izay na dia reniny aza.
dia raha miverina koa izy tsy le zavatra eritreretinao fa nampiasanao teto ambony tany ny anamarinina tena fahafantarany ianao petrao amin'ilay position mety amin'ny fotsiny ao amin'ny sitrapony tanteraka tino nataony Maria matoa Maria ny teny an'izany isaky ny tsy sira ao an-trano zany dia tsy mandeha mividy ry zareo fa misy ho azy efa fiainana le izy ao an-trano matoa tonga dia zay ny réaction ny voalohany la ny divay zay lany zany tonga dia misy ninona tsy misy dia mety fa rehefa niteren'ny filany ao anaty fanahiny Maria nitady solution facile am'izay hoe le atao an-trano mba hety mivoaka kely hoe te Jesosy tsy fantatra ianao tsy mahafantatra anao a iza moa ianao zany hoe jerindra an'izao Jesosy dia niala izy sady tsy naloto ny fony lasa izy nandeha tamin'ilay mpanombo zao ny filazantsara faran'izay tsara indrindra ataovy zao fotsiny ataovy zay asainy ataonareo balita zay voaray tompoko dia zao aza sina olana fa io dia mahefa ny zavatra rehetra io nanomana ny foniny akatohan'Andriamanitra dia mahagaga tsy miverina tany amin'i Jesosy efa vonina ry zareo satria efa nahazo pakety eo lasa izy naka sisiny seza tsara ohatra ny tsisy ninina dia Jesosy ny namantatra hoe efa misy fonam-pakatoa ato zany mila assistena sans sanction tsy ositra tsy mila ositra fa assistance divine assistena todika Jesosy vao nahita-pakatoa efa hitany zany eo ampondra hoe vonina feno rano ny siny dia tsisy nitabataba ntsony dovay no ilaina tompoko fa tsy rano azodreo ripetaka fa tonga dia nakatoa dia ozy Jesosy tsy nalahatra teo amin'ny devant le izy hoe rakosakrabi aseketeke tsy mila teny tsy fantatra io fa ny rano eny ampelantanina ny pakatoa dia mivadika divay eny am-pandehanana vadika divay eny am-pandehanana andeha fotsiny ry zareo ary soy vao narotsaka le izy sotrony le anankiray fa divay tamilina isan-karanty zany le tena matoy tsara sy matsiro tsara ary nareo mitahiry ny divay tsara mandraka kehitriny rano tonga divay tsara lavitra noho ny divay ny fiazina avy amin'ny voaloboka rehefa pakatoa an'Andriamanitra afatra farany mifantoka amintsika Andriamanitra raha miaino sy makatoatsika dia aza manany amin'ny vokatsoa amin'ny tany atao fotsiny zay niainan'izany ahako tsoro favolombelona aminareo taloha mifeziko tao anatin'ny étude biblika zay nianarana rehefa misy zavatra ohatr'izao dia tia mitoriana tia miprovoquer an'ilay dia anao mila ao anatina fanekena dia le zavatra fanekena nivelany daholy tsisy ifandraisany amin'ny fiainam-panaly izy fa rehefa nanomboka niditra atao anaty fanekena assistance divine na hoe za mihitsy mila fantatra ao dia mitsotra aminareo fa zay ny ilaiko hatreto dia tonga ara-potoana foana rehefa tena hitan'i Jesosy hoe ilaina le izy dia omeny mitory-teny dia hoe tsisy traducteur amin'ny teny allemand fa tsisy mahay teny allemand fa raha vao lava be diana fa raha vao mandinika elaela vao mahay le malagasy ao ry atako miteny gasy ihany fa zany amiraha sady lava be le teny etritra tsy mba many aniran-drantsy zay miankina aminy iny anadikanao zany fa ny asa amin'ny fanamasina za mitory teny amin'ny teny gasy ny allemand nandray azy amin'ny teny allemand wow ary zay ka izany natonga n'le église primitive tamin'ny fiain'ny fanamasina iny fa manomboka miverina le izy dia ozy hoe ary marina le zavatra toriana matoa marinina sy ampitaina fa tsy nitory teny rehetra no dika amin'ny fanamasina etsofon'ny olona amin'ny teniny raha tsy avy amin'ny fanamasina le izy tsara nga tsy marety aika ao an'Andriamanitra raha tsy avy amin'ny fanamasina dia fananian'Andriamanitra mihitsy zany atao amin'ny fiteniko le izy
pozy Andriamanitra zao lesy Rodolphe kely atao fotsiny le izy dia izay saiko tenenina dia tenena fa ny teniny tsy hanao fahanahy dia raha misy tiako andikany io dia dikako dia voalasa ty zay vao vetivety verina koa jiosy frantsay indray tany Toulouse joro vavolombelona mbola ao ny vavolombelona atsika lefa amin'ny anina raha tianareo jerena jiosy izy io nany tonga tao dia zao no nataony eniko mazava be le toriteny nefa marenina zany hoe rehefa miseho manifeste amin'izay Andriamanitra tsy azo tsika ferana tso na ianao raha miteny dia mitonga koa nikara fa ahoana ny antony tsy mitoky amin'izany tsika fa na misy zany na tsy misy zany alleloia fa ny ao anatin'ny fotsika efa mitokytsika any amin'ny fomba anankiray ananatsika antoka fa raha vao maneno ny trompetra d'office zao lehilahy zao azo antoka amen satria nahoana azoko antoka ny foko tsy mitoky amin'ny fahamarinako amin'ny fahamarinany fa mijoro amin'ny fatokiana fa vonona kosa ny akato azy tsy misy fepetra pasteur ianao nanakina ny fiangonana tiany Jesosy ianao matoa meny an'izao toerana mpanompon'Andriamanitra anao zao petsaka ny olona teny avy eny am-bavanao dia inonona mety na tsy mety satria nomeny anao zany fahefana zany androany hariva mamelahandohalika amin'ny anaran'i Jesosy iteny an'ity teny anankiray ity tiany Jesosy sika rehetra tena tiantsika talohany nahafatesany ho an'izao tontolo zao dia sika ny tao am-pony melo ndao tsika teny hiverina amin'i Jesosy atao hoe ampy ny fotoana lasa rehetra nentina nampotsika tamin'ny saina tamin'ny hery maha-olombelona tamin'ny fisaina sy fahendrena voafetra maha-olona fa ndao tena nometsika an'izay ilain'Andriamanitra anomana ny ao anatisika ho fiangonana tsy misy petina na fiketronana iombona amin'ny fiverenany tia ny pasteur rehetra eto fianaratsoa Jesosy ary tiantsika rehetra tena hiavana tsy misy adiady zany tsy mampaninina ny musicien ny anina ho ny lasa ny anina ny pasteur ny mpino ny anina lasa ry avelao fa any Jesosy ny olona manana fifaliana fotsiny manana fiadanana rehefa vita zay nampanaovin'Andriamanitra anao aza vela hisakanao am-potsika atonga atsika tsy handreny feona arkanjely sy ny feon'ny trompetra n'Andriamanitra efa tena katoka ny fotoana efa tonga ny fotoam-pampakarana dia andao tena iray fo iray aina iray fiainana amin'i Jesosy ampy ny anganongano lasa rehetra anafenana ny tsy mety ao anatina titatra ohatra ny fiangonana tany Simirina laza fa apôstôly kanto izy ny hitan'Andriamanitra tsy ny hitan'ny olona fa ndao authentique ao anatren'Andriamanitra tena itia Jesosy ity ny foko Jesosy tena anjakao ataovy tanteraka amin'ny sitraponao sy ny antom-pisiana ilanao ampy izay mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitra Jehova efa miposaka aminao ho an'ilay mitoetra amin'ny seza fiandrianana mandrakizay eny voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo ilay mifidy sy miantso antsika ary avy apakatra antsika mato antsika toy ny azo fijaliana Jesosy Kristy avy any Nazareta ho azy rery mandrakizay amen. Noho ny amin'izany teny izay men'ny tompo antsika izany dia hiverina ite-tanana mafy antsika ho any koa. Alleluia, alleluia.
saoratsika ny tompony amin'izay tapany maraina ho an'ny androany izay a dia mitoy zany sika ho an'ny rariva azadino araka ny afatra ny veriberina teo fa tsy fianarana ny tenin'andriamanitra fotsiny ty ampitombo ny fahalalantsika fa tena iainasika ny tenin'andriamanitra izay ampianaran'ny tomposika amen misy teny tsaroko rehefa mihaino fampianarana meny mpanompon'andriamanitra nanoratra tamin'ny mpino tany tesalonika paoly apôstôly izao no lazainy fa izay raha lahy tsy maintsy misaotra an'andriamanitra noho ny aminareo satria rehefa nandray ny tenin'andriamanitra izay nitorianay nareo dia tsy niraisinareo tenin'olona zany fa niraisinareo araka ny marina dia ny tenin'andriamanitra izay miasa ao anatinareo mino fa velasika hiasany anatisika ny tenin'andriamanitra ny olona izay ampiasain'andriamanitra dia tsy maintsy iasan'ny tenin'andriamanitra aloha tahian'andriamanitra daholy filazana tsotra araka nefa nampahafantarina sika omaly ariva zany a dia vita zay ny androany maraina dia mitoysika rariva amin'ny roa rehefa aveo dia atomboko sika amin'ny alalan'ny fiderana ihany a efa misy notendrena hitarika ny fiderana ho an'ny rehefa aveo manana fotoana kely zany sika ahafahana mifandray a ahafahana mifampiarahaba ahafahana mifampiresaka mialohany iarahantsika misakafo satria misy sakafo efa nokarakarainao dia rariva ihany koa zany sika no manao ny fanatitra fa tsy isitsika fanatitra ho an'ny androany maraina dia satria président efa eto a dia ho an'izay fandaminana mikasika ny amin'ny sakafo zay nasaina nitondra vilia sotro sika tamimaly a nasaina nitondra kopy raha misy jus ao mino fa misy ao na misy dité na misy café dia i président zany ilaza ny fandaminana momba ny sakafo ai mandritran'le fotoana lazao aloha resaka